dia teneny eo akaikinao hoe sambatra ianao tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia faly mahita anareo tsirairay avy dia teneny eo akaikinao hoe faly indray aho mahita anao androany. Faly foana mahita anao na tsy androany aho. Tonga soa eto amin'ity toerana tsara indrindra ity. Tena toerana tsara indrindra mihitsy ity a. Fa n'aiza n'aiza koa toerana alehantsika tsara foana ary sambatra foana antsika. Satria eo foana ny fanatrehan'Andriamanitra n'aiza n'aiza alehantsika n'inona ataontsika. Satria Andriamanitra mahery a, Andriamanitra maheno, mahita, Andriamanitra miresaka sy miteny amintsika amin'ny alalan'ny zavatra rehetrarehetra izay nohariany io Andriamanitra inoantsika io. Dia isaorantsika mandrakariva ny fahasoavany rehetrarehetra izay atolony antsika. Izany tenenako hoe sambatra tsika dia alao averina tenena indray ny olona akaikinao hoe sambatra tsika e. Dia alao tsika hitehaka mafy be ho an'ilay Andriamanitra mahery tsara indrindra. Tsara loatra izy. Alleloia. Tsara ianao Jesosy. Hiaritsanga antsika ianao an'ity hira ity satria sambatra tsika mahatsapa sy mahafantatra hoe mahery ny Andriamanitra inoantsika ary tena amin'ny fiainantsika foana izy n'aiza n'aiza alehantsika n'inona ataontsika. Dia hiarahira n'ity hira ity tsika amin'ny teny anglais ilay izy fa mino fa fantatritsika ny dikansaina. Fa tsara loatra ity hira ity dia afaka mivavaka tsika, afaka misaotra, afaka mihira ao anatin'ity hira ity. Jesosy ny fitiavanao, ny herinao, ataonao fatotro amin'ny fiainana.
fankasitrahana sotra Jesosy Kristy sotra tompo malalany amin'ny fitiavana lehibe izay atolotra ao anay isan'andro isan'orisan'Jebondry sotra Jesosy satria tena sambatra izay Jesosy ny amin'ny fitiavana izay omenao anay satria ianao efa niteny tokoa fa ny fitiavana lehibe indrindra ary ianao ilay Andriamanitra fitiavana ianao ny tompon'ny zavatra rehetra dia anisan'izany olona mandova fitiavana ao aminao izany izay Jesosy sotra satria nataonao mahatsapa an'izany isan'andro isan'orisan'Jebondry izay tena sambatra izay Jesosy manana anao sambatra izay mahatsapa fa tsy mahafantatra anao fotsiny fa tena manana anao amin'ny fiainanay rehetra sotra mankasitraka Jesosy io sotra fa tena tsara loatra ianao ary tsy avelanao izay Jesosy io ny angasiasy tsy hanana izany fitiavana izany amin'ny fiainanay fa tena rakovanao amin'ny fiainanay na ny zanakay na ny namanay na n'iza dia ianao mandrakitra izany fitiavana izany amin'ny fiainanay isan'andro sotra Jesosy malala mankasitraka dia anao foana dera ny laza ny voninahitra ambony indrindra ho anao rainay izay any an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpanjaka soa malalanay amen amen afaka mipetraka tsika tompoko ny amaky teny kely tsika eo amin'ny Korintiana voalohany andiny fahatelo ambin'ny folo toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany izay kely izy 1 Corinthiens 13 1 le andiny voalohany fotsiny amin'ny anaran'i Jesosy araka vakitsika hoe mety daholo na teny français na teny gasy fa vakiko amin'ny teny gasy amin'ny anaran'i Jesosy na dia mety na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy anjely aza kanefa tsy manana fitiavana dia tonga varahina maneno sy kipantsona mikarantsana aho dia io andininy rehetrarehetra io moa izany mikasika momba ny fitiavana daholo amen momba ny fitiavana daholo izy io tena tiako ty ary matetika avakiko foana satria tena fitiavana ny bazany rehetrarehetra mihitsy ny amin'ny fanarahana an'Andriamanitra amin'ny fanarahana an'i Jesosy heritaona izay ny tena nanarahako an'i Jesosy tamin'ny fiainako tamin'ny heritaona ohatrohatran'izao mihitsy ny ahako ny nanomboka tato amin'ny HVKL izay tena isaorako an'ny tompo mitondra ny anahy tato satria tato naheloko hoe amin'ny fiainako Jesosy amin'ny fiainako Andriamanitra manana fanahy masina manampy anahy mikanseye anahy amin'izay rehetra aleako izay rehetra ataoko na mpiovana amin'ny rehetrarehetra no ity sekoly isaky ny sabotsy ity izay taritin'ny pasteur Tomis pasteur Mirindra reo koa pasteur Onja sotra Jesosy namezanao an'izy telo mianadahy ireo anay dia tao anatin'izay fotoana izay ny tena natsapako hoe tena fitiavana mihitsiny ny takian'Andriamanitra ao am-potsika tsirairay avy fa manaraka daholo mihitsy ny fotsiny ny resaka don rehetrarehetra sy ny resaka zay tediavintsika hoe fahagagana maro isan-karazany ny mirakla sy ny zavatra rehetrarehetra iainantsika izany zay betsaka mihitsy amin'izao fotoana izao no mitaky an'izy io rehefa miaraka amin'Andriamanitra hoe tokony misy mirakla tokony misy an'izao tokony misy an'izao nefa tena fitiavana mihitsy reto ny tena takian'Andriamanitra ary tena hitako mihitsy le izy tamin'izay heritaona nirahako an'i Jesosy zay tena tsy hanenenako mihitsy nanarahako an'i Jesosy na dia teo amin'izao tontolo izao ary ahako tokony ho lalana hafa sy ambony be ho an'ny eto an-tany fotsiny ny tokony nandehanako dia foko daholo na rehetrarehetra izany fa alaoko Jesosy alaoko izy satria izy manana fitiavana izay ahafahako mizara an'izay fitiavana izay ihany koa ny olona manodidina anazy satria betsaka ny zavatra niova tamin'ny fiainako betsaka ny zavatra niova nandritrizay heritaona izay nirahako amin'Andriamanitra nirahako sy nananako an'i Jesosy atao anatiko sy amin'ny fiainako rehetrarehetra iny na dia fiainako ao tokantrano fotsiny ary mety hoe tsy hitako hoe inona tokoa ilay tena niova fa tsapako hoe mitondra zavatra tena zava-baovao hafa izay amin'ny fiainana ny ainako mihitsy ny nananako an'i Jesosy hatramin'izay moa za zany nafantatra aminazy fotsiny hoe misy Jesosy misy Andriamanitra dia ndao mba hivavaka ho any amin'ny fiangonana sy ny sisa fa tamin'izany fotoana izany aloha za dia efa nangataka foana hoe
mba hoe eto amin'ny lalana tena mety aminao a Jesosy a, na dia tsy fantatro loatra anao hoe aiza ary zany Jesosy zany, fa tena netiny le izy, netiny tokotrany le fiainako hoe aty lalana niry, aty hatramin'izao dia mbola mitaky foana aho eto foana mba ho tsara foana, ho tsaratsara kokoa aminao foana, ho aminao foana Jesosy, fa tsy ho an'ny vadiko na ho an'ny pastera na ho an'ny olona manodidina anahy, fa ho an'i Jesosy. Dia izay koa no apresieko antsika rehetrarehetra hoe io fo io a, io fontsika tena hitan'i Jesosy io, na tsy miteny ary ianao, tsy mangataka ary ianao, tsy mampiseho ary ianao hoe jerena za masina be mipoziko hoe, dia ho an'ny olona zany raha mbola manao an'izany ianao, fa raha ho an'Andriamanitra dia ahoana, manao ny asa ianao a, ho an'iza ataovy ho anazy foana, miainga avy aminao sy izy foana zany le izy, dia manaraka ho azy ny manodidina izay rehetra ataonao amin'ny zavatra rehetra izay atao. Misy ihany koa ny olona le mitsaratsara ivelany fiangonana, mitsaratsara n'aiza alehanao hoe iny le miseho mivavaka be iny e, iny le jereva miseho manamarimary tena be, dia nohy fotsiny le izy fa ianao sy Andriamanitra, ianao sy izy ihany mahafanta, izy fantany daholo ny ao am-ponao, fantany daholo ny sainao, fa maheresitsika mangataka an'izay fitiavana izay foana hoe fenohy foana le fitiavana Jesosy, fenohy foana n'aiza alehany, ninona ataoko, niza miresaka amiko, niza manaratsy anahy, niza miteny aminahako zavatra makarary fo, dia apio Jesosy, ho tiako foana iny olona iny, ho tiako foana ny zavatra atao, ho anao Jesosy, ataovy ho anazy foana, fa tsy hoe tsika raha hoe nomeny dao hoe afaka mametraka tanana dia sitrana le maraha dia aiza zesta beraky ny tanàna amin'izay, fa nefa tsy izany le toetran'i Jesosy efa nasehony tamin'izy mbola teto ambony tany, fa engany antsika hanana an'izay taona fitiavana izany, satria Jesosy koa tsy nefa niteny hoe izay ny ahafantarany hoe mpianantsika dia ny fankatiavantsika, ny zavatra rehetrarehetra ohatra ny voasoratra tao amin'ny baiboly a, indrindra fa ny testamenta vaovao, fitiavana foana ny baziny, dia oka tena amin'izao fitomboan'ny taona izao a, tena hitombo ao anatin'izay fitiavana izay tsika, ao anatin'izay fitiavana amin'ny zavatra rehetra atao an'Andriamanitra, ao anatin'izany fitiavana izany, misy ny fisaorany, misy ny fandeferany, misy ny fifamelan-keloka, misy zavatra be dia be ao anatiny, misy ny ao anatin'io Corinthiens 13 io, misy ny hoe fitiavana tsy mora sositra, fitiavana tsy mitady miazy, tsy ny ianao foana ny tetavinao, fa afaka rehefa feno fitiavana ianao zany dia lasa mora malahelo ianao, mampalahelo anao le olona manao ratsy anao, dia lasa mitondra anao hivavaka ao anaty, miova le olona iny satria miasa fanahy masina, mitondra zavatra be dia be, fahatsarana sy fahazavana eo amin'ny manodidina mihitsy zany le izy, ary tena ny ainako a nandritra izay herintaona izay dia angatahako foana Jesosy mba tena hitombo foana izay eo amin'ny fiainako sy ho amin'ny fiainantsika rehetrarehetra, hoe tena ho fahazavana tokoa tsika, ary tena inona moa izany, tena hoe solotenan'i Jesosy eto amin'ny tany fandalovana ity zany e, amin'ny alalan'ilay fitiavana nomeny izay mbola tsy takatry ny saintsika ny fitiavana eo Andriamanitra io amin'ny fiainantsika, dia omeo koa aiza mitatra mihitsy ny manome, omeo na vola io na ino io, satria fitiavana foana ny baziny. Dia vakitsika ity teny anankiray ity ao amin'ny Efesiana 4:7 andininy 17 ka hatramin'ny 20. Efesiana 4:7 andininy 17 ka hatramin'ny 20. Ny anaran'i Jesosy, mba hitoeran'ny Kristy ao am-ponareo ny finoana ka hamaka sy hiorina mafy amin'ny fitiavana ianareo, mba ahaizanareo mba amin'ny olona masina rehetra ny ahafantatra tsara izay sakany sy lavany, ary ahavony sy halavany, ary ahalala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana, mba hamenona anareo amin'ny
fahafenonan'Andriamanitra rehetra ary ho amin'izay ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika ny hevitrintsika azy araky ny hery izay miasa atao amintsika ho azy any voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay amen. Io teny io koa izany tena anisan'ny apresiana antsika tena hoe izay foana nefa tenen'ny paster hoe hohaniny teny satria teny tena mamy mihoatra no mamy rehetra dia hohano ary tena iainana mihitsy le izy satria na rehefa feno fitiavana ianao dia misy foana fanatrehan'Andriamanitra na zavatra tsy angatanao sy tsy eritreretinao koa rehefa mety hoe nandalo kely fotsiny tao amin'ny sainao dia efa ataony Jesosy tanteraka le izy ianao za mieritreritra hoe tsy possible vavao fa tena possible tapaka hoe arito le tao aneritreritra nefa tsy nangatahako tamin'i Jesosy akory dia lasa tanteraka ho azy any daholo le izy zavatra olona tsy eritreretinao hoe lasa mivavaka fa mivavaka kely fotsiny hoe io izy Jesosy fa satria tianao iny olona iny tena ho amiko fa tapitapika eo afaka pitsinina ohatr'izany dia tena mino fa tena misy Jesosy fa tia baiboly lasa namaky baiboly tapaka olona tsy ampozinao olona tsy eritreretinao fa any Madagasikara sendra tao amin'ny sainao fa tianao ary tena entinao amin'ny Jesosy hoe tena tiako raha ohatr'izao dia tapitapika eo ilay olona tena lasan'i Jesosy dia rehetra tsika rehetrarehetra miampy ny mpino rehetrarehetra raha mitohy ilay izy dia tokony ho avitra daholo ihany tsika rehetrarehetra satria mila mijery lavitra ihany koa hoe mba tsisy ho very ny fanahintsika fa ho avitra daholo izay ny vavahana mafy dia raina Jesosy dia anazy rery ihany voninahitra amen. Alleluia. Soatran'Andriamanitra ny amin'ny fitarihan'ny mpanompony teo mbola mifany miarabantsika tsirairay avy teneny eo akaikinao hoe tonga soa ianao no fanatrehan'Andriamanitra ary fany miaraban'ireo izay mety vaovao ihany koa vao mba sambany vao tonga fany miarabanareo ny ankona avy any HVTL mission tonga soa nareo raha tonga eto nareo tsy tahaka amin'ny vahiny fa raisiny nareo anatin'ny ankonana araka ny fizaran'izay netiny tatsiny teo moa dia hoe raisiny ampitiavany ianareo dia tena tonga soa teneny raha olona vaovao ny akaiky hoe tonga soa ianao amen. Fitiavan'i Jesosy no hikasika sy ameno anareo indray androany tsika sekolinina tsika androany inona ohatra tsy dia mare tsara dia matorotoro mpianatra androany amen. Zaho no mahita hoe faly tena faly tokoa mahita anareo satria izay moa averika anareo foana rehefa tonga fanatrehan'Andriamanitra hoe efa misy fandresena fa misy victoire iray akia rehefa tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao satria fahavalo dia miezaka mihitsy tsy hahatongavanao eto ary androany ary moa na resaka transport be da be misy miverin-dalana fa teneny eo akaikinao hoe tena efa mpandresy ianao efa hita akaiky eto amen. Misy zao tena tsy faly mihitsy ny devoly hoe tonga ao indray reny ozy izy andray an'le teny indray voa indray izay voaka ao indray zao re ozy izy mamay indray izay amen. Ka mino fa tsy haiko nina mety olana mety nanovanao ny fiainanao dia tsaroa fa tsy misy izay tsy voavan'Andriamanitra anatin'ny fanatrehana rehefa mamaky ny evanjila tokoa tsika dia naiza misy an'i Jesosy naiza misy amin'ny présence an'i Jesosy ka ninona endrika olana eo tsisy dikany rava foana na fahafatesana ara tonga eo Jesosy mitsangana le maty ankoatran'ny Lazara zao dia na sendra mifankahita sy olona teo amin'ny lalana andehanan'i Jesosy le veuve anankiray izay nitondra ny zanany maty dia touché de compassion Jesosy dia natsangany tamin'ny maty le zanany lahy ka androany ianao raha tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy croiser chemin Jesosy fotsiny amen fa tonga ianao eo amin'ny fanatrehany mihitsiny tsika zany ohatran'le mpianatra manaraka anazy mihitsy dia zay mahatonga Jesosy niteny tamin'ny mpianatra hoe mova misy zavatra nampahorinareo hatraminareo izay miaraka tamiko ka tsika rehefa mitoetra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra efa miaraka foana tsika miaraka amin'ny Jesosy tsisy zavatra mampahory anao izany
ka na endrika iverantsika olana ary a lasa mahafinaritra sy satria tsika hozy tsika hoe ahoana indray zao nanaovan'i Jesosy an'ity fa andray afa misy zavatra vahany raha ohatra ianao ka anisan'ny tsisy olana soran'Andriamanitra fa matoa ianao tonga eto a dia efa omen'Andriamanitra azy ny sopapo tsika zany rehefa natao fanatrehan'Andriamanitra dia manana ohatran'ny hoe devancian'ny satana foana manana marika blanche tsika zay mahatonga antsika tsy leo mihitsy mandresy sekoly tsy leo mihitsy mananten'Andriamanitra hoe ninona tetika atedanin'ny satana indray mety anomanana tia miatakena antsika herinandro iny a dia androany ianao fa mazana efa olana sahady dia izay ilay teny antsika foana hoe hoahinina indray satana ka tsika tsika ny ankivian'ny satana fa ny antom-pisinao dia manakivy an'ny satana za tena mino fa naizana izy ijoroanao kivy mihitsy satana iny indray ty vao misokatra fotsy ny masonao dia makivy an'ny satana na matora na raha olala dia raha mijeranao ary tsy hitan'izay ataony ianao satria ianao le feny fanatrehana ka na matora ary ianao fananao feny fanatrehana ka mijeranao fotsy satana tsy afaka mikivika anao dia kivy izy dia mino a fa tsika izay olo izay androany amen alohan'ny idiran'ny mpanompon'Andriamanitra manaraka dia izara kely aminareo ny amin'ny hoe fandresaka tsika hoe rehefa hiditra janvier dia hanao jeûne prière dia ny antony mivady ny pasteur Rodolphe androany a dia mangataka aminareo za raha ohatra ka mampirisika anareo akanoatra fa amin'ny 15 janvier zany manomboka ny jeûne prière ny amin'ity hidirantsika amin'ny année 2018 ity dia 21 jours ny teny a zay ny tenany zaray nomen'Andriamanitra tamin'ny pasteur Rodolphe zany dia ao amin'ny psaume 24 verset 7 à 10 psaume 24 verset 7 à 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Porte, élevez vos linteaux, élevez vos portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Amen, amen. Le roi de gloire est Jésus. Tenez-le quelqu'un, Jésus est le roi de gloire. Amen. Si quelqu'un vous dit le 1er janvier, des fois, ny teny izay nomenantsika dia hoe Andriamanitra fanatrehan'Andriamanitra mamorona tsika zany vao niditra ny année 2018 fotsiny dia efa niditra tao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia ilay fidira anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia hoe ozy izy pasteur hoe nanokatra vavahady a hidira amin'ny mpanjaka amin'ny mpanjaka dia rehefa nivakitsika ny verset teo dia rehefa hoe sokafo ozy izy mivaravara hidira amin'ny mpanjaka amin'ny mpanjaka dia misy olona mipose question dia le olona mipose question io en fait fahavalo te hanohatra le programme an'Andriamanitra zay le mpanjaka amin'ny mpanjaka zany niditra dia te hanohatra ny fidiran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia izay teny amin'ny pasteur Rodolphe hoe ny fiomanantsika anatin'ny jeûne prière ozy izy dia manangana mandritsika fiarovana satria na rehefa misy ny prophétie misy ny teny milatsaka dia tsarotsara fa ny ennemi te hanakana an'iny tsy ho tanteraka ny fiainanao dia anatin'ity jeûne prière ity tsika zany zay ny anarantsika tamin'ny secoly ny intercession hoe mivavaka no midéclencher ny intervention divine raha tena nyraisinao tokoa ny teny fikasana ho anao amin'ny taona 2018 ity tena hoe te hiainan'izany hoe fanatrehan'Andriamanitra mamorona izany ianao dia mila ozy izy tsika miditra amin'ny 21 jours io zany ohatrany hoe manangana manda spirituel anatin'io manda io zany anao manao protection spirituelle zany anatin'io jeûne prière io dia mamotika ny herin'ny armée na ny herin'ny fahavalo zay mitady hanohatra izay teny izay dia miprofo koa izy fa hoe hitan'Andriamanitra sika fa vonona dia mifanaiky antsika miditra anatin'ny jeûne prière hoe mifanaiky antsika zany hoe tena falytsika nandray an'le teny dia mifanaiky antsika hoe vonontsika hiditra anatin'le tenin'Andriamanitra dia se mettre en alliance zany tsika anatin'io jeûne prière io dia zao zany tsika dia efa mivonona tsara miomana satria misy préparation spirituelle fa tsy hoe tonga ny amin'ny 15 janvier dia hay le tetsinakanina ako raha izay ny heveranao fa hoe miandro 15 janvier dia tsinakanina tsy havita mininy ianao fa mety une journée anao dia efa randorando be à 16 heures tena tsisy vitanao mihitsy fa le zany fiomanana spirituelle hoe misy teny raisiko
za tahita ny zan'Andriamanitra mamono zany an'ity 2018 ity. Dia zao koa ny tenen'i Jesosy hoe miteny fikasany zay nomentsika tamin'ny 2018 io izy tena mavesatra, tena hoe misy poids be zavatra ho ataon'Andriamanitra zany mihoatra noho nataony hatrizay. Dia izay mbola raison de plus iomanantsika spirituel afahantsika araky le zaraina ihany koa tamin'ny 31 hoe misy dingana falebiazana takian'Andriamanitra satria zavatra lehibe no ataon'Andriamanitra eo tenantsika dia mitaky falebiazana le izy. Dia ao anatin'ny jeûne et prière io koa zany tsika hiomana spirituellement hiditra amin'izay hoe dinga falebiazana zay, falebiazana spirituel le izy miala amin'le chrétien enfant. Tsara fa ny enfant tsy mahavita nininy zany. Za zao ohatra mahita ny Sara eto a, tsisy mbola vita ny Sara ankoatra ny kisikisika amin'ny dada sy ny neniny. Sara mbola tsy afaka alefa miady ery-ananina an'iny dia efa miady. Fa misy ny kristiana zany dia tay ohatra ny Sara foana. Fa Andriamanitra tay tany kristianantsika efa lehibe armé jusqu'au temps ampiasain'Andriamanitra reny no mitondra ny gloire de Dieu. Ka tsika mila miala amin'le inona moa le fahazazana, totoy, testesta, zavatra le mbola le spirituel sy mandeha amin'olona mbola le any fa araka hoe tombontsika midinga ny fitiavana, tonga midinga ny humilité, tonga midinga ny fatahoran'Andriamanitra, tonga midinga discipline de prière, zay zavatra. Dia miomana antsika hoe fangatahana ny grâce de Dieu anatin'io jeûne de prière io a. Dia hoe ao anatin'io jeûne et prière io zany tsika dia mila mahatsapa sy manana antoka fa tena ao anatin'izay hoe fanatrehan'Andriamanitra zay, hoe tena manana antoka mihitsy zany ianao pendant ty 2018 ty hoe tena miaraka amiko ny présence de Dieu. Dia moa ny teneniko anareo rehefa en présence de Dieu tsisy atahora, manana peo azy ianao rehefa mana présence de Dieu. Ohatrany hoe zazakely zao vao hoe tsy hita midada sy ny mama dia mitomany izy, fa vao hitany fotsiny dia efa rassure izy. Dia ianao mila manana izay assurance zay hoe hitako eo foana Andriamanitra miaraka amiko eto foana. Dia miditra ianao ara-panahy anatin'le jeûne et prière tena manana assurance sy tena hoe ancré tsara zany ny esprit sy ny ama sy ny corps-nao je suis dans la présence de Dieu. Ka ninona mitranga hoe ninona andro lalovako pendant ty 305 jours ny 2018 ty a, zany ndray dia dans la paix tsy manana fanahiny fa ao anatin'ny présence de Dieu. En présence de Dieu misy ny protection, en présence de Dieu misy ny directive, en présence de Dieu misy ny pourvoyer anao izy, en présence de Dieu misy ny zavatra rehetra izay ilainao. Ka raha misy zavatra zany dia davintsika amin'ity taona ity aza mitady zavatra ankoatra ny toetra ao fanatrehan'Andriamanitra mba olanao en présence de Dieu. Eo Jésus a misy ny 4000 personnes mila nomena sakafo a, mofo ino tiazan-drano fotsiny teo a, izy Jesosy mitesté amin'ny mpianatra izy hoe aiza ozy ny sakafo omena andreo. Ny réaction mpianatra zany tsy hoe zay tanareo misy taontsika ohatran'ny mpianatra sika efa miaraka amin'ny Jesosy fa tsy zay le hoe mila matsapa tsika manassurance hoe tena eo ve Jesosy, satria na ny réaction mpianatra dia hoe lavitra be mpivarotra volanantsika Jesosy tsy ampividanana sakafo hoan'ireo 4000 personnes ireo. Misy taontsika mana réaction zao hoe misy ny olona dia ahoana moa zany natao miantso amin'ny paster dia paster zao zany le olana dia hoe miantso banky hoe zany fidèle ty sa tonga dia réaction humaine be fa adiny Jesosy nge eo e. Dia izay ny namezany Jesosy fa reto Jesosy efa fantany inona no tokony ataony fa ny zavatra ny réaction ny olona zany dia hoe ohatrany tahaka ny Ezekiel face à l'étola-main. Hoy n'Andriamanitra hoe vita ve manangana army avy amin'ny étola-main io, dina tenen'i Ezekiel, ianao mahafantatra ozy izy. Ny zavatra tokony valian'ny mpianatra zany dia hoe fantatrao Jesosy zay a mifantatray fotsiny dia ianao vaholanay eto ka ny andro mibaikinao zay dia inona no tokony atao. Fa zareo dia niteny hoe tonga dia le problème ny sesefa fa tsy nafantatry ka ianao ke Jesosy dia inona moa nampikirapaka anay fa teneny fotsiny ny tokony ataonay. Dia tsika ohatr'izay rehefa en présence de Dieu anao dia mila anananao dia assurance zay hoe je suis dans la présence de Dieu. Dia mila ianao zany tena mizatra mihitsy ny fanahinao hoe Jesosy inona iza misy Jesosy moa miantso an'Andriamanitra miresaka aminy. Dia zay zany iomanantsika koa ao anatin'ny jeûne et prière. Dia ny zavatra koa nanontany pasteur Tomita amin'ny pasteur Odo fa le resaka hoe fa maninontsika matetika misy an'le poussière d'or foa reo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia zay dia niteneny dia hoe marque ny efa présence de Dieu ozy izy le izy a, dia marque ny gloire de Dieu. Dia matozy izy Andriamanitra maneho ny présence sy ny gloirany a, dia tsaroa zany fa chaque fois izy maneho an'izay afaka
mitranga ny zavatra rehetra, afaka mitranga ny miracle, afaka mitranga ny signe prodit, afaka mitranga ny zavatra rehetra na tsy fantatry ny sainao, afaka mitranga. Ka na eto azy zany ny zavatra be dia be afaka mitranga. Fa zay ilay iomanantsika ara-panahy, mova ianao mino. Mova ianao zao mino mipetraka amin'ny toerana io raha tonga eto ankoatra ny vahaolana izay mety problème izay iverinao fa nentinao niditra ny zavatra mihoatra, mino be ianao. Dia izay ilay iomanantsika ara-panahy anatin'ny jeu de prière. Dia izay fotsiny no saiko zaraina taminareo miomana tsara. Tena akaikinao miomana tsara. Tsy régime io hoe sika izay mitetetika iena dikinao indray zao amin'io après 21 jours zao dia taille mannequin indray tena tsy isy vokatra azonao ankoatra ny hitanao ny balance ny azonao raha zao sasany ary misy tamin'ny herintaona kely dia ampahirezina ozy hoe tsy misy fahasoavana tsy tahaka ny sera zany azonao. Ka ilay spirituel ilay tena resahany eto satria zavatra izandratsika n'Andriamanitra spirituel fa aza mifantoka amin'ny zavatra ran'olo. Fa io 21 jours tsy isy dikany aminao rehefa tena ao anatin'ny spirituel ianao. Ka zay tenenantsika mialoha fa tsy hoe tonga ny 14 hoe hifady any tsika ry zareo tonga dia ny sainy sasany dia hoe frigo anay reo mbola tsetsina be. Fa fahiny Jesosy tsika tsirairay avy fiarintsika ao an'Andriamanitra. Andray pasteur Ada koa tsika hitondra ny teny mi-honoré azy tsika ny amin'ny grâce de Dieu izay miasa eo amin'ny fiainana. Miaravatsika tsirairay amin'ny anaran'i Jesosy araka ny voalaza teo pasteur Ada izay ny Antananarivo dia Madagasikara izay efa miaraka ataoko hoe pasteur Tony namany no taloha dia nanarakaraka kely taoriana tao ihany ny zandikely. Dia voalohanteny dia efa miaravatsika tsirairay avy tratry ny taona vaovao ty manona ny fahasoavan'ny tompo sy ny fihedanany fety mandritra ny ty andro ty, mandritra ny ty andro an'io ty ary ny taona 24 ray manontolo tehaka mampiantsika an' Jesosy satria tafiditra tamin'izany taona izany ianao no ny fahasoavana sy ny fahasaran'Andriamanitra no mbola ny fiheveran'Andriamanitra ny fiainanao sy ny fitiavany manokana anao tsirairay avy anay ihany koa dia nampidirinao amin'izany taona izany ianao. Dia manarak'izay ihany koa dia mankasitraka indrindra ny zoky ray aman-dreny pasteur Tomy, pasteur Mirindra izay napetrak'Andriamanitra ao amin'ny mpitafika ny HVK mission aty Europa. Dia misaotra indrindra ny amin'ny fanomezam-pahasoavany mbola ahafahana mijoro eto, mbola ahafahana ihany koa mizara an'izay mety ananana noho ny fahasoavan'Andriamanitra ihany koa. Mankasitraka indrindra tompoko misaotra be lehibe mitombo amin'ny fahatsarana sy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izay mino ary tsapa ny fiasany tsy tapaka ao amin'ny fiainanareo eo amin'ny fiainam-panomponareo ihany koa tahin'Andriamanitra tompoko. Dia manarak'izay dia mitondra ihany koa ny firaritsony avy amin'ny fianakaviam-be avy Antananarivo ihany koa tsy hoe akory hoe any lavitra any dia atianareo dia samy manana ny toerana ny samihafa fa ilay Jesosy izay tompontsika izay tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka dia afaka nitoetra ary araka ny tenin'ny pasteur teo hoe izay rehetra mikorina avy any dia mikorina eto aminareo ihany koa. Amen. Dia mino fa aneo an'izay fahaiza-manao an'izay izay fanotrona ny mahery izay Andriamanitra satria izay teny hiaingantsika hiaraka hiaingantsika fianakaviana ray manontolo HVK eto amin'ity toerana ity eto amin'ity tany fandalovany ity dia hiditra sy hisitaka an'izany sika tsirairay avy. Dia mirary anareo ho tratry ny fanotronana feno ny fanatian'Andriamanitra ny ekipa ihany koa izay tarihan'ny pasteur Rodolphe any Antananarivo izay miray fo miray saina miray fanahy amintsika rehetra aminareo aty ihany koa araka ny teny teo hoe ny fitiavana an'i Jesosy, Jesosy ty atsika ary ny fo ty izay no mampiray atsika amin'i Jesosy. Iray ihany tsika ao fitoerana ho any samihafa fa Jesosy no mampiray atsika ary ilay loharano ny iporan'ny fahasoavana miainga avy amin'Andriamanitra ny kirinao amin'ny mpanompony ao amin'ny izy mivady ihany koa ao anatin'ny pasteur tsirairay dia tonga mikirina ao amponareo ao ampony tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Dia
faly be tonga eto faly be mahita anareo a mbola efa ela koa zay nifankahitana mbola tary amin'ny Pont-Pantin dia misy endrika hitako a misy endrika hitako a misy endrika zao vao hitako a tafary atao tokotsika dia zany zava-dehibe tsy misy fahatsarana araka ny tenika androana sy fampirana letina teo hoe tsy misy fahatsarana tsy misy fahatsapana mihoatra noho ny eo amin'ny fanafian'Andriamanitra misy an'izay fiadanana sy fitsarana tsy hay azava izay amen dia zay sy zay no ela nomeny izy mivady fotoana fo ihany koa ampatsiara izarany teny izaran'izay fahatsapana ihany koa izay napetraky ny tompo a dia napetraky ny fanato anatiko mino fa hitonga zavatra andray zavatrasika andray zavatra ianao a amin'ity fotoana androany ity sekoly ny famahan'olana ray teny tsotra eny mety efa nazavain'ny mpanompon'Andriamanitra atsika ihany zavatra mitranga ny zavatra misy amin'ny zavatra iainana ataontsika hoe any amin'ny foibe any Antananarivo a misy an'ireo sekoly izay ifampizarana sy ifampianarana tahaka ny aty ihany koa ary misy any teny izay tonga ihany koa efa tonga ara-potoana izy zao hoe mandray mail na avy amin'ny dato Junias na avy amin'ny pasteur na avy amin'ny dato Ery dia taloha raha ohatra ka mbola somary taratara ny fahatongavan'ny teny sy ny fanambarana zao a isaorantsika ny teknôlôjia isaorantsika ihany koa ireo rahalahy rehetra miara-misala atanteraka sy aparitaka amin'ny ara-potoana izay teny voaray ihany a dia voaray aty aingana dia aingana no voninahitra amin'Andriamanitra irery ihany misy ireo sekoly ireo a sekolin'ny tokantrano sekolin'ny famahan'olana sekolin'ny fanasitranana sekoly tokantrano sekoly mpanambinana mino fa mahatsapa ary mino ihany koa fa fotoana mahamety ny amin'ity taona ity ampinavan'ny mpanompon'Andriamanitra izay mitarika ihany koa ho tonga aty amen tonga mavaka an'izany tsika apetrao am-pontsika zany a fa afaka ataon'Andriamanitra mino fa mitanteraka zany amin'ity taona ity voninahitran'Andriamanitra amen nampatsiaro ny tompo a olana lehibe teo amin'ny fiainako talohan'izaho hoe nandray an' Jesosy a misy fotoana teo amin'ny fiainako ataoko hoe nandritry ny nianarako hatramin'ny hatrany amin'ny université any a za dia nanana an'izay aretin'izay migraine tsy haiko hoe izy nanana migraine na efa iaina zany migraine zany fa ho sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy olana be zany olana teo amin'ny fahasalamana isaky ny mihetsy io aretin'io a dia le izy ny tonga dia tsapo efa tonga matsapo tonga dia tonga ohatrany tonga dia tsy mahita anareo zao fa ny ilany ihany no hitako dia ny ilany ohatran misy tsy te hoe misy volamena fa ohatran'ny filoany ilany dia raha vao tonga izay fotoana izay dia efa kopy a efa fantatro hoe hoavy indray le migraine zay dia amiko azy atao a miditra ao amin'ny efitra idina ny rideau a dia matory a mihinana paracetamol dia miandry a fa io loha io ohatra misy nify ao anaty loha manaky tsako manaikitsaikitra an'io adohanao io dia ao miandry ao ataoko hoe tapakandro raha foindrindra dia ao anatin'io dia ao dia marary dia tsy afaka io raha tsy hoe mandoa dia miandry daholo zany pasy le crise rehetra dia matory dia zay vao mifo dia zay ilay vao afaka miatrika amin'izay tokony atrehana rehetra ary zay verina matetika fa rehefa nandray an' Jesosy olana zany fa rehefa nandray an' Jesosy tamin'ny taona 2004 tsy fantatra kory teo amin'ny fiainako hoe tamin'ny oviana marina nanapahany Jesosy ana fa rehefa tonga ny fotoana anankiray efa nandeha fombona siterana amin'Andriamanitra dia tonga saina fa mipatsimo fanao hoe tsy niverina tsolo le aretina dia zay le Jesosy tsy nina fanafody tsy tany amin'ny dokotera taloha
mijery hoe fa ahoana inona ny zavatra tokony atao, misy zavatra hoanina, misy zavatra ilena. Fa rehefa tao aoriana n'izay rehetra izay rehefa niaraka tamin'i Jesosy dia mivany olana. Mivany olana tena tsy narary intsony hatramin'izay ka hatramin'izao ho voninahitran'Andriamanitra rehetra. Halleluia. Dia izay ilay Andriamanitra, ilay Andriamanitra izay tompontsika, ilay Andriamanitra izay mamaly olana, ilay Andriamanitra miasa ny fomba mahagaga sy sakatry ny saintsika eo amin'ny fiainana. Mahireza ary apetrao ao am-ponao manjakariva sy ao sainao aminao manontolo mijery an'ilay Andriamanitra izay mahita ny zavatra rehetra. Androany ianao mety tsy mahatsapa fa mahatsapa ianao zao dia zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy mahasinaro malakiraga ny Nazareta. Amen. Olan'izany fa nafan'Andriamanitra rehefa nibonina, rehefa nandray azy ny fitantarana hoe ahoana indray no nandresaka an'i Jesosy moa iny afaka zarantsika amin'ny manaraka, fa izay fotsiny nampasiavo ny fanahy-masina hoe tamin'ny ianao mbola sy teo misy an'ilay migraine, misy an'ilay tena zavatra nampahory olana, fa rehefa teo rehefa nanaiky ianao, rehefa niraisinao tao am-ponao izy, rehefa nandeha niaraka taminy ianao dia nifoanany tsy tadidiko akory hoe tamin'ny viny fa foana izy dia izao hitanao izao voninahitran'Andriamanitra iry ihany. Fanairana kely ny olana ihany koa zarerako koa ny saintsika dia izao tantara kely anankiray misy tantarana diravavy, sa mahafantatra diravavy daholo otrinosa sera na bisy izy be na kely moa zareo be mabisy satria mabisira eny le tantara le biby alina zany bevoka zany le biby io atsika biby anankiray bevoka izy io. Dia rehefa bevoka izy efa akaiky fotoana nahaterahany, fotoana fiterahany dia nitady toerana izy mba hoe mba toerana mba mety amin'izay fiterahany izay, tahaka ny vehivavy rehefa miteraka misy ny any an-trano misy mitady toerana hoe any amin'ny hôpitaly misy mitady toerana mamety amin'izay fiterahany izay. Dia ty biby anankiray ty rehefa bevoka dia natao anaty ala izy, dia rehefa tonga le tsapany fotoana hiterahany dia namonjy torapasika amoron-drano izy dia somary sarona sy niafina kely. Dia teo izy nahatsapa hoe ato angamba mamety ato mba hoe en sécurité raha hiteraka ty zanako ty. Dia rehefa niandry teo izy, rehefa niandry teo amin'le fotoana hiterahany izy tahaka amin'ny vehivavy rehefa miteraka rehefa efa manaiky zany moa lafa mivadika tamin'ny soroko an'Andriamanitra tamin'ny vadiko niteraka efatra ny zanakay dimy ny zanakay efa niteraka teo foana ako tamin'izy niteraka soroko an'Andriamanitra izay teo foana. Dia na dia hoe tsy niaina an'le fiterahany ary hitako hoe ahoana zany vehivavy miteraka zany, fa rehefa eo amin'ny Jesosy rehefa eo amin'ny Jesosy mampahiry anao afaka misosa avokoa ny zavatra rehetra. Amen. Dia ho an'ity biby anankiray ty rehefa teo amoron-drano izy zany dia rehefa hoe tena hiteraka dia nakan'izay toeran'izay. Rehefa tena teo am-piterahana ary izy dia zao zavatra misy tonga teo amin'ny tapololohany teo niangona ny rahony lasa mivoara mainty be tioloana ambus nitseratra ny andro ao anaty ozy izy anankiray zay. Faharoa an'izay misy mpihaza nandeha teo anaty ala tao dia nahita anazy ito izy izy tena misy haza tena azoko entiny ty dia efa nioma io mpihaza io miaraka amin'ny filesy dia efa niandry dia efa nankatoerana ihany koa izy io. Hitan'le diravavy koa izy le mpihaza io, hitan'le rahona, hitan'le mpihaza azy olan'izany hiteraka izy. Ahoana rozy izy no aviko, ahoana rozy izy ny zanako, ahoana rozy izy ny zavatra etrehako amin'ity fiterahako androany ity. Dia inona rozy izy nareo zavatra mety hitranga
ao an-tsainao zany ianao alefanao zany ny sainao araka n'izay mety fahantakaranao fa eny e aloha zay alefanao ny amin'ny sainanao zany mieritreritra hoe inona ny zavatra mety akrangy, inona ny zavatra mety iseho. Rehefa teo Olympiazy tato amin'ny ilany indray nisy liona be mipotra. Nahita ny liona hoe ty koa tena misy sakafo aty androany sady efa mireny ny zanany teo izy fa tonga dia raisiko ty androany, hoaniko ty androany, olana anankiray ihany koa zay. Ato ambody zany le orana ikitsy miaraka amin'ny tselatra, miaraka amin'ny godina ho zay tambola kely, godina be ny andro, mikotroka ny andro zany misy tonnerre, misy éclair. Ny ato amin'ny ilany les chasseurs miaraka amin'ny filisiny. Ato amin'ny ilany chasseur anankiray fa chasseur sauvage na liona. Dia le diravavy eo ampovoany zany. Dia narozonareo ny tranga. Iza ny azo azy. Le atao amin'le mpiazatsy fa le atao amin'le liona. Le orana koa efa ilatsaka ny tselatra koa efa iny izy teo. Efa mitselatselatra be ny andro. Olana zany dia mieritreritra le diravavy ka ato maty mihitsy raha ohatsy randrosa ozy izy tsy afa-makaiza tsy tiako tenenina le fiteny gasy momba an'izay tsy haiko raha ianareo iny fa ity le tena mety zavatra mitranga. Saitsainareo anatinareo misy olana be zany, misy olana be tao amin'le diravavy. Tiako tenenina io tantara kely io somary maneho ny fiainatsika amin'ny andavanandro amin'izao tontolo zao izy dia sosy hoe tsaroa fa eto amin'izao tontolo zao izy no ahitanareo fahoriana fa tsaroa fa zany efa nandresy zany ary lehibe ny ao anatinareo no ny amin'izao tontolo zao. Amen. Fa ity moa zany ohatra kely ny amin'izay zavatra mety hitranga, ny amin'izay zavatra mety hiainatsika. Dia tahaka ilay diravavy io zay hiteraka be dia be ny olana ary tena olana tena raha ataontsika hoe misy ny olana kely dia misy ny olana be fa tena olana be miatra manaina nyle diravavy hiteraka ity. Dia ozy izy hoe za tsy rarahan'ireo tsy rarahan'ireo zavatra misy miserana sy mitranga eo amin'ny manodidina fa izao mifantoka amin'izay hiterahany ity biby kely zanako atao anatin'ny kiboko ity. Dia nozy izy nareo zavatra mitranga ay mbola nisy loza anankiray alohan'ny zavatra mitranga. Rehefa nitselatra nisy tselatra dia nandoro an'le zava-maniry manodidina an'le diravavy indray mitombo ny olana ary tena olana miatra manaina misy ny hafa, misy le mpiazy efa tena hoe hoasiko ty, misy le liona efa tena hoe hoasiko ty, misy le olana mikitsy. Inona ny zavatra mitranga tao anatin'ny segondra, tao anatin'ny segondra foy rotsaka ny tselatra le misy tselatra nanajamba amin'ny mason'le mpiaza. Rehefa jamba amin'ny mason'le mpiaza fotsitra ho azy le flesy ary amin'le liona maty le liona. Rehefa maty le liona avy be ny orana namono an'le hafa. Teraka soma tsara ihany le diravavy. Nandray zavatra ve nareo tao anatin'izay tantara zay? Nandray zavatra ve nareo tao anatin'izay? Zany hoe ny fiainatsika be dia be ny zavatra hoe olana iainatsika, be dia be ny zavatra mifamafao eo amin'ny fiainatsika. Ny zavatra anankiray izay tokony ho apetrakitsika ao am-po sy ao amin'ny fisainatsika indrindra fa ny teny ho amin'ity taon'ity dia hoe fanatrihan'Andriamanitra manokana dia mifantoka amin'izay ianao. Tsy ahoanao izay mety olana, mety miatra manaina na mety olana kely na mety olana be, fa ny fantatrao mifantoka ianao amin'izay fahamarina ny tenin'Andriamanitra napetra an'izay eo amin'ity asa fanontolo ity.
dia afaka ilamina ny zavatra rehetra, afaka hivaly io na. Amen. Halleluja. Ataontsika hivavaka, ataontsika mbavaka izay. Tompo, tsy fatoako manontolo amin'ity taona ity dia aoka ho ao aminao ilay Andriamanitra izay manatrika. Ao amin'ny fanatrehanao mandrakariva, ao amin'ny fanatrehanao mandrakariva, ary ianao no manotrona, ianao no maneho ny fahaiza-manaonao eo amin'ny fiainako. Fantatro loatra fa lehibe ianao mihoatra ny zavatra rehetra. Fantatro loatra ianao fa ianao ilay Andriamanitra miasa amin'ny fomba tsy zakato ny saina. Ny fifantohako, ny saiko, ny foko sy ny fanahiko dia aoka ho aminao maritra garantia. Asan-drato izay vavaka izay. Raha ilay masina tsara indrindra raha ny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manakira avy amin'ny Nazareta. Misaotra anao izay ny amin'ny ohatra nanihonao fa mety maro ny zavatra mifamampony eo amin'ny fiainanay. Miteny ihany koa ianao fa Andriamanitra manatrika ary manotrona ho amin'ity taona ity. Tompo, manomboka hatramin'izay na enonay fahamarina ny teninao ary fantatray fa afaka no marina eo amin'ny fiainanay zany, ary marina eo amin'ny fiainanay zany. Ampizay fanay masina hiazona ny fifantohanay amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra izay misy anay, na ny sainay, na ny fonay, na ny fanahinay manontolo, hifantoka amin'ny fahamarina ny teninao ary hifikitra amin'izany teny zany, fa izany teny zany no aneho ny vokatra tsara eo amin'ny fiainanay. Tsy ahoanay izay mety hitranga, tsy ahoanay izay mety ho hisy, fa ny fantatray dia ianao ilay Andriamanitra izay manatrika, ianao ilay Andriamanitra izay manotrona anay amin'ny fotoana rehetra, indrindra amin'ity taona ity, satria teninao zany ary ho tanteraka eo amin'ny fiainanay zany amin'ny anarana iran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manakira avy amin'ny Nazareta. Halleluja. Amen. Afaka mandritehaka ve zavan'Andriamanitra. Halleluja. Dingany ihany koa zany ahafahantsika miditra amin'ny digan'ny fahalebiazana. Voalaza ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe lalana anankiray ahafahantsika miditra dia ho amin'ny vavaka sy fifadikanina. Mety ozy ianao iena mipoahako amin'io mba tafiditra le akanjo tafiditra taloha mba afaka kely mba famanana toa zava-dehibe indrindra anara-panahy izay tokony iainantsika sy hidirantsika amin'izany fiomanana, amin'izany fifandraisana bebe kokoa amin'Andriamanitra zany. Fa miainga mazava ho azy ny amin'ny safidinao, ny amin'ny safidy tsara, ny amin'ny fanapahan-kevitra ao hatanteraka an'izay safidy izay. Ny safidy afaka miteny ianao androany hoe za andeha ho any amin'ny sekoly androany, mangataka amin'ny fanahy masina ianao manampy sy ny sisa. Fa rehefa tsy ao anatinao ny fanatanterahana dia eo ianao somakaiza ianao. Fa ny safidy mipetraka, ny safidy mandroso, ny safidy tanterahana, un choix, une décision suivie d'une exécution dia izay ny zava-dehibe mandroso amin'izany fahamatorana, fahalebiazana ara-pananantsika. Zavatra sarotra zany, zavatra sarotra fa ataovy am-ponao fotsiny hoe eo ilay Andriamanitra izay tianao araka n'izay nanombohana tambolohana hoe fitiavana lehibe indrindra. Atao velona ny atao mandrakariva isanandro izay fitombona amin'ny fitiavana, fitombona amin'izay etaeta, fitombona amin'izay fatoriana lalina iray sy ampitombo amin'izay fitiavana n'Andriamanitra izay. Tiako ampatsahivina ny fitiavan'Andriamanitra anao, tenenina akaikinao am-pon'i Jesosy ianao hoe ao am-pon'i Jesosy ianao hoe ao am-pon'i Jesosy tahaka ny olona anankiray izay mety eo am-ponao ihany koa. Sarobidy eo masinao sy eo am-ponao io olona io, tahak'izay ianao ao mason'i Jesosy. Ny Jesosy efa malala ny zavatra rehetra. Raisitsika ny ao amin'ny Marka toko 4:17. Mampatsiahy anao ahatonga anao isaina, ahatonga anao ametraka ao am-po mandrakariva izay fitiavan'Andriamanitra izay. Fa fantatsika loatra hoe tiatsika izy, fahafantarantsika sy rosotsika bebe kokoa an'Andriamanitra ny amin'izay hoe fitiavany, hatray izay fitiavany izay mijery kely hamantatra an'Andriamanitra sika ao anatin'izay fitiavany izay, ahafahanao hoe mitoetra manam-pitsaharana ary mitoetra
manana fifaliana miaraka amin'Andriamanitra ary manompo an'Andriamanitra. Marika toko fahaenina ambin'ny folo. Manaraka ohatra ihany koa miarahaba satria tsy tsika manatitra keritiany maheno an'izao fampianaran'izao fa ny zay rehetra any amin'ny radio radio rehetra any dia manaraka ohatra ihany koa miarahaba anareo any mino fa anday zavatra ary mino fa hiasa mahery eo amin'ny fiainanareo koa Andriamanitra hanome ny vahaolana mampety sy mpandrify amin'izay ilainareo hidiran'Andriamanitra tsihatra eo amin'ny fiainanareo. Amen. Marika toko fahaenina ambin'ny folo toko fahatelo andiny fahaefatra marika toko fahaenina ambin'ny folo azafady andininy fahatelo sy fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niresaka hoe izy io zany le rehefa maty Jesosy dia natao tany am-pasana dia noho ny maraina dia tonga Maria Magdalena saika akan'ilay vatany. Dia rehefa tonga eo izy dia niresaka hoe izy re no anankidiny vato ho afaka mivaravara-pasana isoloantsika. Andiny fahaefatra fa noho traka izy dia ino hitany fa efa voakity niala ny vato fa lehibe dia lehibe ny vato. Amen. Mety misaina ianao eto hoe iza re zao ny zavatra misy eo amin'ny fiainako, zao ny zavatra atrehako, zao ny zavatra olana goavana izay misy, fa zao mitadidio Andriamanitra efa mahita. Mila anao manambara, mila anao mety miteny hoe ahoana re fa Andriamanitra efa malala ny tokony ataony. Andriamanitra efa malala ny tokony ataony ary vao nitraka ary izy dia efa Maria Magdalena tety dia efa olana anankiray teo amin'ny Maria Magdalena hoe ahoana ary ny amoahana n'ity vato be ity, ahoana ary ny anam-pitiavana n'ity vato be ity. Fa vao nitraka izy efa zavatra efa vato efa migodiny hitany teo. Andriamanitra mihevitra anao, ao am-pon'Andriamanitra ianao, mety fantany avokoa ny zavatra rehetra, mikarakaranao izy, mihevitra anao izy, mihevitra ny fiainanao izy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fa ndraiky amin'izay ao amin'ny Lioka toko fahadimy, Lioka toko fahadimy fampianarana izay voaray ary tena niraisiko tsapako loatra izay fitiavan'Andriamanitra izay fitiavan'Andriamanitra izay mihoatra noho izay mety amin'ny endrika ivelany, mety amin'ny endrika ivelany izay idiran'Andriamanitra tsehatra eo amin'ny fiainantsika fa mbola mihoatra noho izay ny tian'Andriamanitra ny tsapantsika ny anaty sy ny ainantsika ny amin'izay fitiavan'Andriamanitra izay. Lioka toko fahadimy fantatsika loatra ty tantara ty. Lioka toko fahadimy, ilay nisy an'ny Petera izay tsy nahazo trondro. Tena betinay tsara Andriamanitra hoe amen. Ao ve tsika ao ve tsy matoritory ve mpianatra, tsy matoritory taitra tsara, tsy mangatsitsika zany nao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Napahazon'i Jesosy an'ny Petera hazan-dranobe vakitsika ao amin'ny manomboka eo amin'ny andiny fahaefatra. Pasteur ty fotsiny ampatsahiriko atsika izay fitiavan'Andriamanitra izay amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona, mandrosoa any amin'ny lalina dia alatsony aratinareo azahoana hazan-drano. Fa Simona namalika nanao ny tompoko, mandritry ny alina nefa nikelezanay ahy nefa tsy nahazo na inona na inona, ary tena reraka be mihitsy zahay. Efa ny alina niverina hoe azahoanay trondro be dia be satria amin'ny alina ny trondro ny tsy mahita. Rehefa mandasaka ratsy izay dia tokony tonga dia ho azonay daholo ny trondro rehetra. Fa izao tonga izao maraina tsy nahazo inona izay zay lection pasteur aza fa prizatsika kanefa noho ny teninao dia alatsaky ihany ny arato. Amen. Ary rehefa nataony zany dia nahazo ara-drano be dia be izy ka efa nisy tritra ny aratony. Ary izy nanasika ny namany izay teo amin'ny sambo kely mba ho avy anampy azy dia avy ireny ary nofeneo ny sambo kely roa ka efa saiky ny lentika. Amen. Dia
manoloana ny fahakiviny petera kivy be petera kivy be petera rehefa nandritry ny alina izy nandefa nandatsaka ny aratony tsy nahazo inona olana zany a le endrika tsy fahazahoana trondro zay no endrika ivelany fa tany anatin'ny petera nisy fahakiviny teo amin'ny petera nisy faharerahana teo amin'ny petera nisy alahelo mety nyteny izy hoe ajanona tany an-trano ihany a mety nitovy satria nanandeha nanarato ary tsy nahazo trondro ihany fa tao am-pony petera tao nisy zavatra famafao be dehibe reraka izy a nalahelo izy a tao anatin'ny mety sositra izy a fa ny amin'ny fanatrehan'i Jesosy tonga marina nanome trondro fa ny tena marina mikasika sy anafoana anaisitra an'izay alahelon'ny petera zay amafa ny ranomason'ny petera amafa ny akiviny petera fahakiviny petera amafa anositra anaisitra ny arirany petera mihoatra lavitra noho izay mety hoe vokatra hitan'ny maso ny fahazahoana trondro fa ny firahan'Andriamanitra ny fanatrehan'Andriamanitra dia afaka anome hery afaka amafa an'izay eritreritry ary zay tena tanjon'i Jesosy ny atonga anao hiaina ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny fitsarana sy amin'ny fiadanana tanteraka ka tsy ho faly ahita an'izay mety ho solution misy fa tsy ifantohanao amin'ny solution tsy ifantohanao amin'izay zavatra rasanao fa ifantohanao amin'Andriamanitra zay tianao satria te ampitoetranao anatin'izay fitsarana sy fifaliana iainanao isan'andro zay izy manaisitra ny arirahana nanaisitra ny asosorana ny akiviny petera dia zay tsara zay fitsarana zay tian'Andriamanitra iainanao marina ho manome ny solution Andriamanitra tsy mifantoka amin'ny solution tsika tahaka ilay keravary tsy zavatra iray mifantohana zay fitiavan'Andriamanitra zay manafoana amin'izay mety vesatra zay mety alahelo zay mety arirahana atao anatsika satria tsy sitak'Andriamanitra ianao miaina ao anatin'izay a fahatsapan'izay izay mety alahelo na zay mety fahakivina no dia mety arirahana izay amen ataontsika vavaka izay tompo aoka tena hitoetra atao anatinay izay fantohana amin'ny fitiavana hiaina ny fitiavanao fahatsapana ny fitiavanao mihoatra noho izay mety solution mety ataon'Andriamanitra foana solution asehon'Andriamanitra foana ary afaka ataony amin'ny fiainantsika foana fa tsy avelany miankina amin'izay tsika fa hiaina n'izay fitiavan'Andriamanitra atao anatsika izay ahafahantsika mifaly ahafahantsika tena mitsahatra miaraka amin'ny asan-datsay vavak'izay dia hitafan'Andriamanitra mailay masina tsara indrindra raha ny amin'ny alalan'i Jesosy sampanay tokoa fa raha miteny ianao hoe ao am-ponin'i Jesosy izahay dia mihoatra lavitra noho izay mety solution satria ianao ilay Andriamanitra ny solution dia mihoatra lavitra noho izany tianao hiainanay dia ny fahatsapanay aty anatinay tompo ny fitiavanao amafa ny alahelo amafa izay vesatra amafa izay mety arirahana amin'ny fotoana rehetra ary amin'ny fanatrianao sy amin'ny fanotronanao dia tianao izay hifantoka ny amin'izay fitiavanao sy izay fanatrianao izay mihoatra noho ny zavatra rehetra ampio izay fanay masina mba ho fiainanay fifantohanay isan'andro mandraka ariva ny aina ny fitiavanao sy ny atsapa ny fitiavanao amin'ny fotoana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amen zafakotra ny oatra ny fotoananay tiaka mampiatsika amin'Andriamanitra nasatsika ny pastora ray aman-dreny ihany koa zokobe makasitaka andrina tompoko koa sotra be dehibe makasitaka andrina voninahitra ao amin'Andriamanitra izy aloha mifaly za tena nangitakitaka be teo nareo hoana zany le diravaly tena sérieux zany za misy vatika izy akaiky ire ary toanao izy to excité be mariana izy fa tena marina le sady misy fotoana ianao a variana mijery le lioana variana mijery le chasseur variana mieno le kotroka fa hoy izy nareo zaotra tsisy dikany ka le izy tena kaikinao tononiko sady fa tsisy dikany ny afaka anao ao anatin'ny olana io so sady Jesosy amin'ny teny zay fahavitsika teo ray sady bika avy amin'ny Jesosy avy Nazareta so zay Jesosy miteny efa migoka ny fanatrehanao sady zay migoka ny teny zay migoka ny fanambaranao tsisy pentina androany fa tena marina ny teninao mihoatra lavitra no midira vazy zay satria
raha nidera vavy a vitanao ny nanavitra azy teo anatrehan'ny kotroka, teo anatrehan'ny lion, teo anatrehan'ny chasseur, dia maika ave fa rehetra zanakao zay nanofitena ho anao Jesosy. Tena mifona Jesosy, za manokana mifona ny amety fiasako saina tsy fametrahako ny confiance tanteraka taminao fa androany kosa dia fantatro fa tena anao dia tena tsy misy zava-mahovy eo amin'ny fiainako amin'ny anara-maherin' Jesosy décréteko zany eo amin'ny fiainako proclameko zany eo amin'ny fiainako sy ankohonako io ministera amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerantsika. Alleluia. Mahafinaritra ilay izy tena lehibe ilay dessin animé teo. Raha ohatra ny tena hitako mihitsy ilay dessin animé kely ireny miperiperika kely, tena mitsotsoka kely. Za tena tia dessin animé be zany tena azoko fanoharana be da be ohatra ny tena nataontsika le roi lion sy karazana zao fa nataontsika daholo les trois petits cochons izao fanasesy teto na Cendrillon dia fa nandeha teto daholo dessin animé rehetrarehetra fa tsy dessin animé ny androany ary tsy film fa ny fiainanao tena kaikinao androany ny fiainanao dia rombay amin'ny anaran'i Jesosy, tena rombay. Nanombokatsika tery ariana tery resaka intercession, resaka hoe fametrahana amin'ny laony ny fiainantsika sy ny fifatoantsika amin'Andriamanitra hoe psaume 118 verset 8 sy 9 ho an'izay tsy mandray noty vakio ilay izy sy izay taraiky ihany koa. Psaume 118 verset 8 9 hoe apetrao amin'Andriamanitra ny fitokisanao, izy itokisana, aza mitoky amin'ny mpanampaka hoy izy, aza mitoky amin'ny olona. Amen. Fitaty. Amen. Alleluia. Ny fanatrehan'Andriamanitra dia mitondra solution amin'ny fiainanao. Sekoly ny famana olona. Ho antsika izay vaovao ary fanomeravanareo amin'ny anara-maherin' Jesosy ny azy famille AZVKL France sy famille AZVKL Ray Manontolo mihitsiny tsy sanatria hoe vaovao nareo dia misahirana amin'izany fa raha fanandrain'i Jesosy ianao tompony fiainanao manokana dia mampanantena anao fa ao an-trano any ianao, ao an-trano any ianao. Amen. Ary ho an'izay efa ato an-trano aza minoatra n'ilay rahalahin'ilay zanak'adala. Menina foana ilay zanak'adala fa misy zanaka tena imbécile be koa tao anatin'ny trano tao tsy nisitraka ininona mihitsy satria nihevitra ny tenany tsy ho zanaka mihitsy izy. Zay zavatra zay zavatra indraindray topo hita any anatin'ny eglizy, anatin'ny assemblée, tsy mahay misitraka androany sotrao anaran'i Jesosy. Androany dia hitanao tsy te aza miandry miaitsy zany any andrasa no fipaina ray neny Jesosy. Andrasa portion tena complet mihitsy complète mihitsy ny portion anao androany, ny paranao. Amen. Ao tsika vonona tadidio tsara fa tsika eto ambonin'ny tany tongotsika fa tsy avy eto ambonin'ny tany tsika satria tsika efa tera-baovao. Ny fahateravam-baovao dia nahatonga tsika lasa miray amin'Andriamanitra, miray amin'ny fanjakana. Izy ny mamaty atsika, azy tsika sy momba antsika Ray Manontolo. Za tena mitenareo fa mihoatra lavitra noho ny fahenony any fitarainany ao amin'ny Exode 3 sy Exode 4 izay fitarainana nataon'ny taranak'Israely tany Egypte. Ny fahenonanao zany nahatonga azy tonga dia nanome solution ultime Jesosy ny anarany hoe amin'izay zay mino nyity Jesosy ty zay dia Jean 3:16 zay mino nyity rehetra na vaizy izy na fotsy izy na mainty na lava na fohy na botabota na mahihina rehefa mino anazy fotsiny dia tonga dia miazila le grâce, tena hoe grâce, faveur divine zay grâce zay aza vela latsalatsaka fotsiny fa rombay le izy. Ny sekoly eto amin'ny sekoly dia mianatra, botriny sekoly rehetra mianatra ary ny mpampianatra dia mifanahy masina zay fanahin'Andriamanitra ihany izy. Raha isonga volinao 1 Corinthiens 2 1 Corinthiens 2 manomboka verset 9 à 13. 1 Corinthiens 2 manomboka verset 9 à 13 nazavain'ny Paoly tsara mihitsy ao anatiny hoe zao tadidio tsara fa ny ao anatiko ty ao anatinao vatana anankiray io tsisy mahalala zay ao anatin'ny lalao raha tsy le fanahy an'le olona any le esprit propre zany. Dia hoy izy ohatran'izay ihany koa izy
tsy misy malala zao anatin'ny fon'Andriamanitra ankoatra ny fanan'Andriamanitra. Zao nefa hozy izy efa nambaran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny izy izy fa io fanahy io a dia io nondraisitsika fa tsika tsy nandray ny fanahiny zao tontolo zao. Zay mahatonga atsika tsy maintsy mandroaka an'ireny tanareo. Tsika zao niasa pendant 5 jours. Tsy haiko inona ny zavatra hitanao, tsy haiko inona mety zavatra ny affecteny amin'anao tany, ny zavatra nampalahelo anao tany, ny zavatra nahasorenanao tany, ny zavatra nahavarivarinanao tany. Vita be zany ny karazana circonstance mety hoe natonga ny fanahinao ohatry ny hoe varivarina azonareo tiako tenenina. Dia rehefa tonga tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia tadidio fa tahaky ny vestiaire hita parabola anankiray tsika. Parabola anankiray teo a mety pasteur aza teo izy korana azy ny hijera vavy. Hita parabola anankiray indray tsika amin'ny assemblée des saints rehefa ato anatina église tsika zany sa assemblée d'église dia tahaky ny vestiaire ohatrany hoe ato anaty vestiaire tsika. Ny fanaovana boxe na tsy haiko inona mety ataonareo na hoe baolina ny ataonareo azy any ivelany ireny. Azontsika izy atsika dia ato anaty vestiaire dia ny coach atsika dia mifanahy masina, tsy pasteur ny coach fa mifanahy masina ny coach. Tadidio fa le monde zany hoe inona ny karazana monde raisinao daholo zay karazana monde fantatrao. Travail, les milieux de travail à l'université, à la maison. Qu'est-ce qu'on entend sur le transport, les indalana, un étienne, un match. Alors, tu as dit, tu vas l'ennemi de tirer nos ancos, manana tracker. Ary ianao niala ny voalohany indrindra satria ianao mandova ny lanitra. Dia kaikinao ianao ny mpandova ny lanitra. Firailovana amin'ny Kristy fiantsonanao hoe. Fa Satana tsy tafiditra ny lanitra intsony izy. Inona impossible tsy tafiditra mandrakizay izy. Fa ianao possible mbola raha tsy mibebaka ianao dia possible mbola mankany amin'ny enfer. Fa ianao rehefa mandray an' Jesosy ho tompony ny fiainanao manokana maharitra hatramin'ny farany dia ianao le tonga ny an-danitra soamantsara. Ka ianao zany le mbola hifandrohitan'ny Satana. Azonareo fandrohitan'ny Satana foana zay mahatonga an'le tentation, zay mahatonga an'le karazana aretina na olana sy ny karazana. Tianao ho hidarabika ao anatin'ireny zao izy manana kama be da be manangona ekipa izy. Manangona ekipa izy himodira an'Andriamanitra. Manangona ekipa izy hiady amin'Andriamanitra, hiady amin'ny fahavalona, hiady amin'ny zanak'Andriamanitra zany ho tonga fahavalon'Andriamanitra. Félicité anao raha tonga eto ianao androany ato anaty vestiaire an'Andriamanitra tsika zao, amen. Zao tadidio fa ny adversaire antsika dia Satana fa tsy olona. Tena kaikinao hoe za tsy manana fahavalo olona. Ny fahavaloko sy ny fahavalonao Satana dia l'esprit impur na les anges déchus zay ao ambadiky ny karazana problème, ao ambadiky ny karazana olana, karazana mot MAX mal au pluriel zany zay mety mahakasika ny zanak'Andriamanitra. Fa vaovao mafaly, tena kaikinao vaovao mafaly. Jesosy ny vahaolana. Ny adversaire ihany koa dia tadidio fa manana ny supporterany izy. Ary tsy afaka manana ny support izy. Izy support de Satan ny anarany. Suppositoire indray izy nefa amin'ny fomba fiantsika azy koa. Fitaovan-tsoatsika izy fa any amin'ny tsy fidirana any izy zany any no anatsika fomba anazy. Tadidio fa ny supporteran'ny Satan dia apokitran'ny Satan koa. Manana vestiaire koa izy. Tena kaikinao manana vestiaire koa izy. Vestiaire io tsy hoe temple satanique akory be zay vao hoe tena any ny tena izy. Inona zao ny karazana? Misy lieu de perdition isan-karazana. Bara, boîte de nuit, tabac. Re inona ny ataon'ny olona ao anatin'ireny izy nareo? Any izy misentraîne à se tuer, zany mamono tena aloha voalohany ireny. Misentraîner izy tadidio tsara zany. Maudire sa vie. Mamotika fiainan'olona satria misy lehilahy mbola tsy ao amin'ny Kristy ohatra dia mivavaka any an-trano izy lasa mivoaka boatana ohatra zany. Inona ny ataony
mandefa suppose atao mandefa akamsa atao dia ataony sy tsy itiavany lehilahy intsony andra vehivavy ozy teny misy malalaka miray ekipitsika azonareo tsara hoe fomba fiasana zany ny fomba fiasan-tany miray ekipitsika miaraka tsika mandrakizay vao eo tsy tonga saina mody eo tena mandrakizay eo le éternel enfer éternel tokoa zany nataony maudire sa famille détester le foyer maudirany inona koa mariage mandany vola zany izy daholo zany ohatra ka tianareo fantatry zany ny entraînement satan zany misentraîne izy ary entraîneny tsara mihitsiny a fa ny entraînement ny mandoa vola tsy gratos fa mieny le arma de asainy manindro tena de asainy mandevy tena asainy manao rehetrarehetra zany izy tsy manao nininona mihitsy azao vao mafany amin'ny jesosy indray raha ianao mitonvestir tahaky ny androany izy manao ny rehetra amen Matthieu 11:28 efa nataontsika tery amin'ny intercession makanisa ty amiko anareo miasa fatratra asa mavesatretra za manome anareo fitsarana izy manome anareo fitsarana efa tonga eo présence any ianao de esorony zavatra rehetra fa tsisy zavatra omeny anao zany meny anao meko anareo le fitsarana meny anao lehibe averiko foana fa miproblème atsika ho a lasa problème moa zany le izy fa tsy tokony ho problème mihitsy ny problème mihitsy fa le fomba hiatrihanao mihitsy zay ny problème misy olona tsy mahay miatrika problème mihitsy fa vao miraraka ny anankiray de miraraka daholo izy rehetra rehetra ohatry ny domino zany mianjera indray de andehako amba enjera tsy hoe andetohanako izy zany ny olona mijoro solution detohanako izy rangah combattant mandeha izy rangah bataiko moa le film ino moa le film farany anankiray tu ne tueras point jereo zay film zay film cristiane io tena tsara be le izy soldat anankiray ary tena kozatra mihitsy izy en réalité de amin'ny film koa izy natondrareo kozatra fa tany Japon le izy le tantara tena nisy fa nany japonais aro navotan'le rangah satria hoe misy aina ao anatin'le olona de gaga zany nitsefony fa izy ny any ambony any adino tany izy de mampidina olona marary izy de hatramina japonais ary nampidinina de nany amerikana taty ambany zany tsy namono zareo koa fa mitsaboy de lasa mipasy zany le ositra pasy le ositra lasa na le japonais ary zany tsy nigadrainy zala fa de nysitraniny any keo de tsy tadidiko tsony le isa plus de 70 le izy aloha tany amin'ny 90 tany 91 na 71 ohatr'zay no volona navotan'le rangah tao anatin'ny tena tosiko zany à main nue de nefa lisy falaise de se sacrifier mihitsy izy amin'ny tanana tsisy gant tsisy fininana tsy haiko zay efa nahitany le film tena nafoy mihitsy izy zany nampidinina tsiraray avy ny olona tsisy nanaiky nanampy azy zany tokony plasinao zany ankehitriny amen am'ty 2018 ty zany tokony plasinao fa tsy hoe mianjera any ray de fait domino fa mianjera any ray de manona tsy maintsy mijoro anao areo koa misy fotoana koa faramasy efa name atsika parabola ny alpiniste zareo alpinisme zany de manao alpinisme de zay tena mahay indrindra any ambony de aveo izy rehefa tonga any ambony indrindrany mametraka an'le lalana diaviny izy zany le izy tsy lalana moramora fa mampahery izy hoe za efa tonga aty de efa misy corde de sécurité tena hoe jesosy le efa tonga any ambony jesosy le efa mipetraka eo amin'ny seza fiainan'andriamanitra eo amin'ny seza fiandrian'andriamanitra eo akavanany seza fiandrian'andriamanitra ny atongavana any de hoy jesosy ao amin'ny Jean 14 verset 6 zavo izy ny lalana nul ne vient au père que par moi zany lalana efa nisoritany zany le izy fa zao ianao mila mandeha amin'le lalana iny efa teny antsika foana tout chemin mène à Rome fa qui mène au ciel tsisy afa-tsy jesosy tena tsisy afa-tsy jesosy efa nisoritany jesosy zany le izy ary izy tsy nampanantenanao mihitsy hoe moramora izy petery zay hoe efa hitako le lalana fa misy manakatsaka eo ny famille tena kaikinao olana ane reny ndraindray eo ndraindray mety vady
eo mety zanaka, eo mety asa, misy fianarana, misy karazana be da be eo fa ianao reo vao mifantoka amin'ny Jesosy tsy miletsika toy ny Petera zany. Amen. Matory Petera natao tao anatin'ny baiboly ny tantarany hoe letika. De avy eo izy nampijorony Jesosy no le fanatrehany tena kaikinao zay le fanatrehan'Andriamanitra. No le fanatrehany Jesosy satria niditra tao anaty sambo koa Jesosy efa vosotomony Petera fa teo amin'ilay toerana nianjeran'ny Petera, niletehan'ny Petera, teo no nahatongavan'i Jesosy tonga ilay présence dia nisotomy Jesosy Petera zay rehefa kely finoana. Androany ny fanahy masina mbola manozomozona antsika indray. Iza mbola misy kely finoana eto fa zay kely finoana eno le tenin'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra finoana avy amin'ny toroteny Romains 10:17 finoana avy amin'ny toroteny avy amin'ny tenin'i Kristy. Ka raha tenin'i Kristy zany tokony mahatonga amin'ny finoanao en bloc tsara mihitsy, tsy le mora mipasaka ireny, le mora miparasaka. Vao misy problème dia dégonfle ny sasany mipoaka mihitsy ohatry ny ballon. Misy sasany finoana hoe hoay ngezy zany finoana zay aika tena miala avany fotsiny Satan mandindiny vita m'existe zany m'existe zany dia jove fa lasa tena malheureux le izy fa malheureux be le izy fa tena m'existe le izy eo amin'ny vestiaire. Misy ny sasany tsy haiko indray rehefa nahita n'iny film iny koa nareo Fesiana Fijayantsy tsy haiko efa nisy nahita koa izy raisinoty reny fa mahafinaritra mijery film ohatr'izany mampahery le izy. Vao mahita an'le ekipa anankiray tonga dia ngeza be dia sy ny karazany dia kaikinao efa film efa hitako zany. Amen. Film efa hitako zany teo amin'ny fiainanareo fa nahitako an'izany. Misy sasany zero koa hoe dia mampitolefika anao le tena tsy azo ny pastera mihitsy za mihitsy ny nensoly tena tsy hitany Davida mihitsy ve tia Goliata glady be ty. Hoy izy David misy ngeza ao aorianako tena kaikinao dada ao aoriana, dada Jesosy ao aoriana. Mila miova conscience ao anatin'ny école ohatr' izao anao dia hovana mihitsy ny conscience anao mba hifantoka amin'ny Jesosy rery any. Inona ny teneniny? Raha ny teny Petera zany afaka makeny aminao dia inona tenen'i Jesosy? Avio izy tokony izay teny zay fotsiny dia ninoa. Fa inona nanohatra ny ledera vavy izy tamin'ny voalohany kotroka naneno le vagy nikapokapoka tamin'le dia nanomboka nifantoka tany amin'ny le vagy nisofina nanomboka niaino an'le kotro-baratra letika soamantsara Petera. Dia kaikinao dia tsara masina Petera nandray lesona ary ianao hoe zay mahatonga antsika miditra sekoly ohatran'izao miditra vestiaire mba handresy am'izay ianao raha pitsy rehefa mivoaka. Misy fotoana mampalahelo moa fa le izy moa dia mbola zay fa misura fa ho avy am'izay fotoana mba anisany hoe mba tafiditra any amin'ny mondial am'izay nga fa ny ekipa gasy andeha hivoaka zalahy dia faly hivoaka fotsiny etsena tsy mba eritreritra mihitsy andeha andresy fa hoe andeha ho any an-tasy. Efa nianarantsika moa iny ny Afrika tonga dia l'aigle de Cameroun angamba izy zay, lion de makiny Abediny zalahy am'le izy. Tamy kosa tena tsy Davida sy Goliata tsony zany zareo fa tena mba mampalahelo kosa. Misy esprit io ambadika zany mampalahelo be le izy. Oui, mignon makilo guerre ny atao any. Zay mahatonga hoe lion efa nampianarin'ny pasteur Rody zay misy taony Jesosy agneau izy rehefa miaraka amintsika fa lion izy rehefa fasen'ny Satan. Amen. Fa tsy agneau miady tsisy an'izany anaty baiboly fa rehefa lion zay mahatonga azy hoe lion de Juda. Ka raha lion dada lion koa anao. Amen. Misy tepo izy pasteur Rody fanampianarantsika zay misy tepo mila oara zany mila miroso. Ato anaty vestiaire tsika zao anaty vestiaire tsika ampianarina tsy miaole tsika ampianarina ianao lioana. Amen. Tena kaikinao ory lioana amin'ny poazy
liona koa ary zany tena gasy fa tena za tsy mitoro maki zany aloha io antsoina tsy lo tsy possible ko tena ka hoe mba jereo ny na zalary ny tonga de fa miomana noresy atao ihany le izy fa resy de ny gasy moa de mijery any sady miteny asa 5-0 indray androany le tsy tena ohatr'izany papako andeha hijery voany inona ny hijerevana an'izy la tsy mieritreritra ny any resy ianao marina kosa zany e ianao zao raha tonga eto amin'ity sekoly ty a za mahatoky mihitsy fa te hiova ny fiainanao any ivelany iza te hiova fiainana za aloha za tena leo fiainana pasable ary ny fiainako a ny fiainako de ny fiainanao a miainga avy any amin'le posaka masoandro de ao anatin'ny boky Ezaïa tonga any amin'ny tatao vonana tsy midina tsony naran'i Jesosy miakatra foana ny fiainako alleloia aza manaiky fiainana amin'ny stagna zany io ny fiainan'ny Madagasikara amin'aran'i Jesosy tanareo 2018 le chiffre 8 a état du Dieu fa ohatran'ny renaissance ny chiffre 8 premier jour de la semaine dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 8e jour, une renaissance. Firme premier jour de la semaine. Qui 8e jour, amen. En 2018, t'as dit Dieu, verna anao, verna ny ainao, verna fitiavanao an'Andriamanitra, fitiavanao vavaka. Alléluia. Ary mba mitiava amin'izay a Madagasikara koa amin'aran'i Jesosy aza tenenina antsony hoe alika gasy vary gasy tsy haiko eny e tsara ny vary gasy fa le fomba fitenin'le olona ka reo vao vary mafimafy lava importé vita gasy io zany tsy mba misy fanohanana mihitsy na de natany amin'ny sakafo tsy mba misy fanohanana mihitsy reo vao hoe vary madrigal de vary importé fa le vary gasy nanao an'izany daholo mandainga zay tsy miteny an'izany tany a Madagasikara nanao an'izany rehefa fety ny andro aza atao vary gasy androany aiza le Ritelix vary importé dikan'izay zao hitanao tsara teo ndraiky anao zao hitanao tsara manamatra vary gasy tsara ianao zao manao vary soa ianao tsy mety malemy mihitsy de izy zao ny naraha vola farany tsy possible zalaga satria tsy maintsy kitaina anaovanao an'le izy ary tsy milay le izy a tsy mivoaka le raha tsy vilany gasy raha tsy kitay gasy de vary gasy mbanany mba misotro rano vola madrigal tena ratsy za efa misotro fa tena ratsy zany ary tamin'ny Madagasikara fa ratsy ny jus de madrigal marina fa jus de riz gasy mamy alléluia zao a jerintsika ato anaty vestera Saint-Esprit ny instructeur izy le coach izy zany le miteny izy le mpandinika amin'ny mouvement ny ennemi de mandinika anao koa inona ny faiblesse ny adversaire de jerevana or avant zao ny faiblesse ny adversaire zany fanao zay no entraîneur azy matetika ny entraîneur hitanareo le be wawawa be reny fa ny masina nefa tsy mawawa fa izy le ohatra hoe izy ny ankabeazany coach matavy be daholo fa le atleta nefa costaud sady lava ana daholo fa jereo tsara ne mihaino tsara an'le coach satria le coach raha teo andreza le coach izy malala an'le tactique izy mpandinika manana an'izay fahasoavana zay ka ny Saint-Esprit ny coach atsika de enoy izy alleloia izy ny enotsika de dinihany tsara zao faiblesse nitsy de teneniny avant elaho mahay alaha valy amin'ny droit tafiovany izy tonga de pasiova ty tonga de ainy daholo le izy de jereva indray ny arerany ekipany de atsony le arera avianao aty tsy mety zao zavatra zao mifamaty kilisana arovy ny plus en goal azotsika ve le zavatra fanahy masina atao ohatran'izany ny ao anatin'ny sekoly ohatra tsika zay vo nandeha sekoly ohatra tsika zany ampianarina de nefa zao mahafinaritra rehefa alefantsika zao mbava zao tsika rehefa avy eo alefana de tsy irery tena kaikinao tsy irery tsika
amen tsy rerytsika fa de misy anazy miaraka amintsika de onao fampanantenan'i jesosy eo amin'ny Jean 14 verset 16 ho eo aminareo izy ary ho ao anatinareo mandrakariva teo mikaikinao hoe za tsy kivikivy zanontsony ary za tsy iverin-dalana misy an'le irina I will come back za tsy iverin-dalana natika amin'ny teny gasy le izy hoe za tsy iverin-dalana za tsy iverin-dalana zay le fiona reny atadidio tsara fa tsy akaman'i Jesosy zany Hébreux 10 verset manomboka verset 36 misy an'izay tsy namako nareo izy ary malahelo ny fanahy masina rehetra ka mikoatrena ianao eto dia avy eo ianao tsy mahita vokatra any ivelany nefany ianao tokony témoin am-pandresen'i Jesosy any ivelany zako marina zany ianao tokony isaky vokatra zany dia tokony olona mahery ny olona rehefa miditra vestena dia makaina dia maka conseil avy amin'nkoatra ao tsika fa tsy hoe miditra rava ny première mi-temps dia lasa zalama matoritory saiko firy minitra ny 15 minitra dia matoritory fa reraka fa izy amin'ny teninareo tsisy an'izany tsisy repos hoahoahoa ny azony eo tonga dia fibedesana ary matetika fibedesana foana be tsy maintsy nataonao tsy maintsy nataonao tokony anao zao tokony anao zao tokony anao zao vita ny 15 minutes alefa mitaky ny fanahy masina ankehitriny le fivoaranao tsy fandrosoanao le fiainana stable mihitsiny le fiainana mistagna sy stable tena mila elanao zanak'Andriamanitra isa tsy normal zany androany ve ianao vonina eny coach ianao androany ve ianao vonina anaraka an'le coach misy instruction teneny le coach zao Jesosy any ambony dia ny fanahy masina miaraka amintsika dia izy miteny misy appui tsy maintsy nitongotra ao dia rehefa tonga eo nitongotra ao dia pousseo amin'ilay droite dia tonga dia mitsambika any rehefa tsy manao an'iny ianao foa zany aty ny hitako moramora misy anie lalana moramora zay mikaikinao misy moramora am-boalohany fa avy eo sans issue marina zany misy lalana ataon'ny satana ohatran'ny ohatran'ny tsaran'olo fiainan'le cousine sy le zandriko mandeha sekoly isaka sabotsy ty avelao izy aloha akany fa miantso vondanao izy dia vondeo amen mipetabe ny olona mitena zany tsy mila mianatra an'izany Andriamanitra ne za efa nanao raha za manokana aloha za efa nicommande place ana any an-danitra any le commande ne Andriamanitra ne mandray commande place izy fa zao kosa rehefa tsy mandray ny instruction aloha dia tsy tonga mihitsy marina zany marina zany za fa tonga Jesosy miteny tazomy tsara le invitation ozy izy inona le invitation finoana ozy izy zay maharitra hatramin'ny farany no vonjeny zay mino hatramin'ny farany any ko ozy izy mahazo an'le saky-boninahitra fa tsy n'importe qui en faisant n'importe quoi ao anatin'ny 4 école tsika dia formé ny fanahy masina tsy formena moralement akory ianao rehefa eto fa équipena anao eto foazina anao eto activena le lio anao anatinao men activena le izy fa tsy voavoaka izy dia na manao ohatran'le fiokary reny ny tena tsy tiako mihitsy fa mampitehitoraka reny le murmure tena kaikinao hoe reny Jesosy vao murmure anao ny tena vrai lion rehefa migrogner migrogner tokoa tena murgir rehefa murgir fa tena renao le sang majestueux tena tonga dia renao hoe misy puissance zany ny feo tokony renesina zany ny tokony renesin'ny satana zany ny tokony renesin'ny enfer ray manontolo fa ianao zay rehefa le manao feokariny hitanao le miady atsehana reny dia le menimenina le eny tafitrano dia le tsisy atoriana toute la nuit tsy aina mivoakaikitra zany ny antsona hoe murmure rehefa murmure ianao dia tadidio tsara zay feo aok'izay tsy lio any Joda mihitsy zay dia tsisy lio any Joda manao an'izany mety skara angamo zany skara amin'ny le roi lion ndray zany sao dia misy tsy jery dessin animé manko tsika na jereo le feon'le iaina reny le fosafosa le mpandeha mitsao reny misy ahitantsika reny zany
Akaikinao lioany ianao fa tsy hainina koa. Ianao le mpitondra evanzila fa tsy ohatran'ireny hainina ireny. Miova eto androany lioana be mihitsy. Ary le lioana koa mba rehefa mody koa dia tsy azaka herina ny vadinao. Natao ny pasteur Ronty zay. Misy fotoana na panthère vovo fo koa le panthère ao anatiny. Lasa mifandrangitra vango moa fiteny zalahy. Satria iny ny problème. Rehefa andray ianao dia tokony tiavina ny vadinao. Na tezitra ry taiza indray fa vavaka avy ianao. Tonga dia malefaka iny e. Tonga dia trifitiavana. Alleluia. Mana fotoana tsara ianao rehefa avy eo amin'ny enina mivoaka eto tonga dia vonjenao izy a. Mandeha resto kely nareo vai. C'est le top e. Tadidiko tsara fa tsika rehefa mivoaka eto a dia tahaka ny brebis au milieu du loup zany des loups ça passe des loups au milieu des loups. Ary ireo loup ireo te hihinananao daholo. Misy tsy fisina te hihinananao, misy dety te hihinananao, misy aretina te hihinananao. Fa ina le fitarihana teo tsy mahakasika anao le izy satria tellement ianao tsy ianao fotsiny niarime jusqu'au dent fa na ny anjela tovy manodidina anao. Alléluia. Mahafinaritra le zany. À l'école de la guerre zao dia miétudie différentes stratégies ennemiko. Tovy amin'le terrain iny any. Ny terrain fotsiny izy ny terrain fotsiny tsy mitovy. Ny sasany baolina ny arma. Baolina ny tsy arma fa baolina ny bala zany e. Fa misy ny sasany tena bala na basy mihitsy. Inona zavatra atao? À l'école de la guerre dia misy stratégie be da be ahafantarina. Ny taktika, ny arma. Zany hoe ny Amerikanina zao c'est sûr mihitsy fa ny arman'ny Rosianina rehetrarehetra efa listeny daholo dia efa manana contre izy. Zay mahatonga an'izay hitanareo tamin'ny andron'ny ry izy le maty ty Ben Laden fa le Irak Saddam Hussein le nahare daholo ny Madagasikara tamin'ireny hoe misy ny antimissile. Antimissile zany hoe tifitra mandefa missile ny Irak dia mandefa antimissile. Azonareo ve le ka misy missile dia misy ny antimissile. Dia rehefa mamaky ny psaume 91 ianao dia ino misy ny antimissile spirituel. Rehefa mamaky ny Ephésiens 6 ianao dia manino zalana ny tifitra. Zay no kaikinao tadidio fa satana tsy misy repos zany. Tadidio zany tsisy hoe matoa mety amin'ny fiainako dia naka repos koa zany ny satana. Matoa mety be le fiainanao araka n'izao tovo zao. Tena kaikinao araka izao tovo zao. Mandaitra zay le balany mandaitra zay le balany. Tadidio tsara. Ohatran'ny rehefa tsy nandeha sekoly ianao ohatran'ny nandeha kokoa ny asako ohatra. Tadidio fa nandeha zay le bala. Ny asa efa criblé de balle ianao zay tika an'izay zavatra izay. Ny sainao, ny pensée-anao, ny conscience anao zay efa mifahafaza ny ivray. Fa mifahafaza ny ivray dia tolotra le dia eo amin'izay anao le miteny hoe tena raha tsy nanao an'izao. Raha zao nanao an'izao tena dimy teo. Ahoana tokoa moa zany le fampianarana tao amin'ny sekoly famana olana. Ohatrany tsy mety any le izy. Ohatrany efa nanao an'le arak'izay nataoko arak'izay nieritreretiko ohatrany tafavoaka ihany. Tadio fa satana ny ao ambadika izay ohatrany tafavoaka zay. Zay hoe teneniko hoe miakatra an'le rocher any ianao mandeha be le izy fa tonga oloana amin'izay ianao wise fa misy lalana anankiray. Tena kaikinao misy lalana anankiray. Jesosy ny anarany. Tonga any amin'ny faratapony izy any an-danitsany. Ny anazy zany lalana efa assuré no asainy andehananao zanak'Andriamanitra amin'izay. Fa mila mihaino ny instruction anao. Mila mihaino ny instruction anao hoe ohatra zao dia ohatra zao. Dia misy ny sasany amin'ny film moa no tena ahitana an'ireny. Mianjera misy quelquefois misy tsy mahatana prise fa mety mbola kely ny muscle mety reraka izy. Mianjera izy fa dia mijery daholo ny sasany mandry maty. Misy corps de sécurité. Kaikinao hoe zay le fifampitotrom-bavaka. Zay le intercession ataontsika mifampitantana.
aza mamoy fo e dia manana antoka be le nianjera hoe soa fa niraikitra tamin'reto zay ny ilaina famille tena kaikinao zay ny ilaina famille zay ny ilaina famille en Kristy be da be ny olona teraka possible ny olona niteraka amin'ny zavatra hitany amin'ny toriteny hitany eo amin'ny ao ambadiky ny YouTube ohatran'izao zao ao ambadikina site internet fa ny problème zaza éternel eo tsy mba misy famille manohana mihitsy sa mihevitry ny tena ny favy be hoe mahay sy mahafantatra ny zavatra rehetra tsy maintsy ny fitombonao tena kaikinao ny fitombonao miankina amin'ny sakafoaninao sy ny relationnao amin'ny rahalanao sy ny anabavinao mila manana assemblée ny olona tera vaovao mila sakafo fahanana sakafo ona mba miala amin'le enfance miala amin'le petite enfance miditra any amin'ny enfance makany amin'ny adolescence ny adolescence miditra any amin'ny majeur miditra any amin'ny père paternité zany miditra any amin'ny paternité fa ianao no hoe tena ampy anao fotsiny le place misy place efa réservé efa miditra any amin'le fiangonana reny nareo misy taonao zany misy place zany tena tsisy mahazo mikisitra mihitsy satria eo ny famille rakodobalita mipetraka zareo avy any atsimo andrefa ny tanàna da mba tsy tenenana toerana zany zareo le arabaina hoe ianareo prince efa misy an'izany ty banky ohatr'izay ny deuxième rangé ohatr zao troisième rangé de le olo tsotsotra any amin'ny quatrième sy ny karazana ohatr'izay ny ao amin'Andriamanitra eo amin'Andriamanitra misesiky ianao eny amin'ny voalohany ary finoana ny jerevan'i Jesosy amen ka raha ohatra zany miverina indray tsika eo anatin'le izy raha à l'école de la guerre zany sy aminaty vestiaire dia mijery ny stratégie any ennemi mianatra ny taktika mijery ny arme rehetrarehetra zay hoe tsika mitifitriraka missile mandefa anti-missile ny amerikana mihoatra lavitra noho zany zany ny ampianaranantsika moka zany ny ampianaranantsika ozy izy Paul ihany koa hoe tsika tsy miady amin'ny nofo sy ny raha dikan'izay rehefa miady amin'ny spirituel ianao tsy amin'ny nofo sy ny raha zany tonga de miteny anao mba resy foana ianao rehefa mbola nofo sy ny raha zany mba eritretra hoe andeha hiady amin'ny matoto izy spirituel na matoto farany de faible indrindra any amin'ny enfer de c'est sûr fa mandresy izy satria spirituel zany manana puissance ambony noho ny zavatra matériel foana zay ataovy anatin'ny fisainana ampime be ny émission reny hoe chasseur de fantôme inona ny chasen'lahy eo tsy hoe exorciste chasseur démon reny inona ny chasenao eo fa ianao nefa manana an'izany pouvoir miliesy ny dévier esprit zany mahery ny atao anatiko zany kaikinao mahery ny atao anatiko de ny amerikana zao ohatra rehefa ohatra zay de misentraîner izy ohatrany hoe ao anatin'ny ohatrany hoe tena ohatrany any amin'ny champ de bataille mihitsy izy zany hoe ny condition rehetrarehetra na asina mody asina fotaka mody asina lanezy ny condition rehetrarehetra de atao daholo mba hahatonga an'le soldat volona iady amin'ny fotoana rehetra tena amin'ny fotoana rehetra ary tadidio tsara fa ny ennemi efa manafika tsy manoratra izy hoe Amerika le anafika zay fa taky par surprise ka tadidio tsara fa ny aretina taky par surprise ro tsy miambina ianao de ny kaikinao tongava sekoly ny fanasitranana na marary na tsy marary aza miandro marary vo tonga sekoly ny fanasitranana averika aza miandro misy problème vo tonga sekoly famana olana aza miandro misy problème ao tokantranonao lasa vadinao zay vo hoe ahina ny ataoko pasteur mba aplamina sy ampiverina ny vadiko satria ianao rehefa netiny izy de rozanao fanao bisobiso sy minomino tsy tonga sekoly andrano kosa mba mandrafo mandrafo fa tena mandeha resto zay zay olo ny sekoly veo nareo mandeha resto de toute façon resto tsy voalohany amin'ny eniny zany misy mitoraka bilao mihitsiny makidonga fa raha tena tianao vadinao azo metrany amin'ny makidô kosa hoe tany amin'ny resto izy amin'ny vadiko
satria tsy mbola nampiaraka tany amaktô zany tondra ny ankizy mampirevy ankizy any fa zay tsy telelesy papa rehefa mandeha hoe aiza eny mazo manontany papa momina reo azako aiza hoe aiza misy tena misy a toerana tena mahafinaritra mihitsy ahafahany miamolo eo sakafo a libre tsara sakafo ndresako ny soldat zany de mila pré foana après an'le 15 minutes de pause sady pause ny mahazo conseil de pré anao de ndraikinao mahitanao vonona hivoaka etsy ny olona zany ny zanak'andriamanitra zany lefa mivoaka ny eglizy mivoaka ny vestiaire de équipé jereo tsara fa am'ireny raha ohatra hoe le tsy fotondray ny raisiko fa ohatra hoe hockey sur glace ohatra misy olona tonga de mandeha mandranitra mandeha mandranitra le kiraro iny a na le baton iny a misy mikolokolo zany e ohatrany hoe amboarina mihitsy ny tena tsara ohatrany hoe panoralie rehefa mijanona ny etapy a tsy le tômobila vizana be iny akory no entin'ny rapitsy fa ohatrany hoe mitondra tômobila vaovao mihitsy izy rehefa mivoaka rapitsy satria misy mécano misy ny rehetrarehetra ny ingénieur mamerina mise au point kaikinao fanatrehan'andriamanitra mise au point fiainako esprit ame corps amen ainao an'izay mahazo azy izy fahasalamana ho an'ny nofony rehetra ninninona zany zay mety olona eo amin'ny esprit anao androany de mifarany zany ninninona mety fatorana mety ilainao délivrance ny amanao any restauration azonao koa zany aminaran'i jesosy ary ninninona aretina tena any s'adressé any amin'ny cellule ny anara-merin' jesosy fa zay cellule morte mivoaka fa cellule vivante de mbola mitombo indray amin'ny anaran'i jesosy tena zay lefa volombelony pasteur azy atio manana an'izay efa volombelony zay tsika misy fotoana adintsika ary tamin'ny ovina moa zany sitrana an'iny zavatra ndry ary to tsy miverina ntsony tonono fa tsisy aretina miverina ntsony eo fiainanao aminaran'i jesosy zay aretina niala taminao tsy mipetaka aminao ntsony ary zay aretina tsy mandaony lay anao amin'ny anara-merin' jesosy va nazareta tena kaikinao finoana andraisana eo amfanatren'andriamanitra raha ohatra anao tsy mino aza mieritreritra mihitsy fa tahaky nidiranao eto amkoa nivoanao eto rehefa tsy mino anao fa raha mino anao de tsy tahaky nidiranao tsy nivoanao eto satria ny tenin'andriamanitra rehefa faty de manafaka maninona ny tenin'andriamanitra Jean 8:32 rehefa fantatrareo marina manafaka anareo tandevy il faut connaître la vérité vous affranchira verset 36 réellement izy amdikatena zany réellement assurément vous serez libérés tena zany hoe libre total mihitsy mahatonga an'izay sosiny teny mandehana de aza manotontsony dikan'izay efa tena nafahana ary tena mifafany hatramin'ny elika satria izy alohany anaovany le miracle de guérison de ozy izy voavelany elikao zay ho izy mitsangana de bedao mifandrinao satria tsika ny teriny ka misy fotoana zany ohatran'izay zavatra zay tsika rehefa tafavoaka etsy de olona mitsikitsiky sy olona ravoravo mivoaka eo olona tena rétabli zany ny force spirituelle satria avy ninan-kanina retenitsika hoe rehefa mihinana buffet rehefa ny olona rehefa andeha buffet à volonté de manadio kibo izy izy gasy manadio kibo toute la journée satria buffet à volonté mbola tsy nihinanana mihitsy ony ce soir sotro rano mihitsy aloha manadio vavony satria miomana inana kaikinao ianao zao mba nanadio fanahy alohany tonga de sao de mivoky zavazava-poana ta hitanareo misy am'izay le misy ny olona tonga any amin'ny restaurant atosika le izy tsy tafiditra tso satria efa mivoky biscuit choco tany anaty zay le tsy mahandry tena kaikinao liotsy tanyreo my patience ny olona reo tsy patient efa fatan'izao fa super sakafo miprépare na du matin au soir mbola anao zany grignote mihinana isan-karazany tadidio fa fanodevona-kanina tsy instantané fa tant que mbola tsy feno le vavony de mistagna mihena ihany le place tonga am'izay ny lera fihinana-kanina ohatra ny tena tsy mahinana be da be am'izany na amin'ny spirituel lasa tsy mahinana ntsony satria
vokany no hoahoahoan'ny olona tany zavatra vaovao an'izao tontolo izao, taux de chômage inona tendrakinao any ivelany roay daholo reny fa reny le te hanababo anao reny le royaume te hanagetra anao reny. Ao amin'ny zay sy bevolinao ny 2 Chronique 20 verset 20 2 zany tantara faharoa toko faharoapolo andiny faharoapolo 2 Chronique 20 dia mitovy an'ilay miara-miasa mahasoa teo izay nitoriny pastorada teo. Le diravavy Solomonde miaraka amin'ny zanany izay hoteraka mikotroka efa manao ny ataony, ny rahony efa manangona ranonorana, ny afo efa miledaleda, ny chasseur efa mamahana basy mamahana arika, ny liona koa efa mandrangitra niva ikepoka taolana fa niara-niasa nahasoa le izy. Inona ny tonga voalohany izy nareo? Inona le solution voalohany? Tselatra. Dia avy eo taitra le chasseur dia nitifitifopoana dia nahatifitra an'le liona latsaka ny orana maty eketinao miara-miasa mahasoa daholo kay nan problème azy. Amen. Azonareo ve le fanoharana ny eto pasteur teo? Aty ianao za tena hoentiko trosiko zay rehefa avy eo. Dia 2 Chronique 20 raisany aminaran'i Jesosy zavatra nitsanga niaraka tamin'ny Josaphat ity. Ils se levèrent de bonne heure le matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Et comme ils sortaient, Josaphat se tint là et dit: Ô Juda et vous, habitants de Jérusalem, entendez-moi. C'est-à-dire fomba fanaon'ny coach. Croyez en le Seigneur votre Dieu, ainsi vous serez affermis. Croyez en ses prophètes, ainsi vous prospérez. Resaka affermi zany hoe toetra tafatoetra. Affermi zany bien bâti, tsy miozongozona. Aniseka baolina koa raha ohatra ka tianareo atao amin'ny teny anglisy mihitsy. Tsy zavatra manozongozona zany, ohatran'ireny Sequoia reny, ary bienvenue aloha dans la salle Sequoia. Amen. Tsika zany le tsy miozongozona toy ny fonoantsika. Amen. Aravao mihitsy no akaikinao, tonga soa atao amin'ny salle Sequoia ianao. Ianao dia Sequoia mihitsy hoe non tonga dia le tena qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, io foana e. Zao zao nisy problème androany ny ravanareo complétsika tsisy ny ravitanana hoe tena tsy tonga ako fa tena eo tena lavitra andreo nareo aiza moa any Malzerte nefa ny tonga aty amin'ny Sèvres mba eritrereto ane zany 5 kilometatra mila menatra tsika misy fotoana hoe ery akaiky kely ery dia tsy tonga toizatsika. Verset 21. Et après qu'il eut consulté avec le peuple, il nomma des chanteurs pour le Seigneur qui devaient louer dans la beauté de sainteté et magnificence. Amen. Mahafinaritra be na ny fianonan'ilay izy, louer dans la beauté de sainteté et magnificence. En marchant devant l'armée et pour dire louez le Seigneur car sa miséricorde demeure toujours. Dia reo tsara miteny zava-maneno ry zareo mitondra louange devant l'armée. Zavatra hitanareo tsy mety zay. Andigera dia ny armée indray ny any ariny satria tsy tian'Andriamanitra mihitsy ianao ny ampiasa an'le hoe satria izay nitazona antsy, satria izay le zay sy le anao io mihitsy ny tsy tiana ho hita fa ny fiderana aloha mandeha voaloha pisaoran'Andriamanitra, reconnaissance an'Andriamanitra ny amin'ny fanatrehany. Zay le izy teo beauté de sainteté magnificence. Dia jereo ny zavatra nitsanga eo amin'izay le mivoaka le mahasoa. Zay no nahatonga ny Josaphat ny teny hoe croyez en le Seigneur votre Dieu, vous allez être affermis. Croyez en ses prophètes, vous allez prospérer. Teto ny hitatsika verset 21 dia jereo amin'izay tsy 21 manko, verset 22. Et comme ils commencèrent de chanter et de louer, le Seigneur plaça des embuscades. Latsaka ny tselatra, romboka amin'izay ny film
miasa am'izay ny tenin'Andriamanitra. Izy teo ndray 22. Et comme ils commencèrent de chanter et de louer, le Seigneur plaça des embuscades contre les enfants d'Aman, Moab, et ceux de Mont Séir. Ndray ny afo, ndray ny liona, ndray chasseurs, lesquels venaient contre Juda, et ils furent battus. Car les enfants d'Amnon et de Moab se levèrent contre les habitants de Mont Séir. Latsaka le tselatra, tifitra les chasseurs, fa tsy tifitra any amin'ny tokony tifila. Ary profétiseko amin'ny anaran'i Jesosy zay zavatra izay hitrandro eo amin'ny fiainantsika. Le olona mitady tifitra anao mifampitifitra zareo, fa ianao no sitraka mivokatra amin'ny anaran'i Jesosy efa Nazareta. Hitanao rehefa misy tenin'Andriamanitra latsaka ohatran'izay rombaolo izy. Rombaolo izy, aza mieritreritra ahoana koa ny atonga anjara vakiona io tantara io dia mety teo rehefa tonga any an-tranonareo koa ahoana kosa ny fomba fiasa zany bizarre zany fa fomba fiasan'Andriamanitra mihitsy zay tantaran'ny pasteur zay latsaka ny tselatra. En fait zany tsy nieritreritra akory, tsy niavoke an'Andriamanitra akory le jeravary fa nilatsaka le tselatra dia miara-niasa mahasoa dia izy ny libéré avy eo izy mianaka rehetra tsy mifamono daholo. Les chasseurs matin'ny afo. Zay le izy, les chasseurs matin'ny afo, le afo matin'ny orana, les chasseurs namono lion. Izy avy eo nandeha. Alléluia. Trandro fiainanao rangaha zany eo fiainako anaran'i Jesosy. Ahoana zany le nesosofoka dia tsy ho azo. Amen. Trandro zany eo fiainako. Toizantsika le izy. Verset 23. Pour les tuer et les exterminer complètement dikan'izay tena miringana, tena hoe ringana amin'ny fahavalo eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Et quand ils ont eu fini avec les habitants de Séir, jereo le fomba fiasan'Andriamanitra bizarre amin'ny olona fa tsotra amin'Andriamanitra, ils s'aidèrent l'un l'autre à se détruire. Mahafinaritra be mihitsy mifamono le ennemi. Tsy nila nananganantsy akory na indray mandeha ry Josafata sy ny miaramila. Raha miteny anareo fa raha ohatra ka ny armena dia voaloha dia zay vao nandeha ny conducteur de louange zavatra hafa film antranga. Nefa izy Andriamanitra alefasana aloha mediva alelohanareo. Fa rehefa tonga saina amin'izay nareo avelao aleloha e, alao aloha hiady. Verset 24 manana antsika dia mitsangana antsika. Et quand Judas arriva vers la tour de Gué, d'où on voit le désert, ils regardèrent vers la multitude et voici, c'était des cadavres tombés à terre et aucun ne s'était échappé. Amen. Aucun m'a été vaza daholo tsika tsy misy. Teny hoe tsy misy hafanandositra sangana aminaran'i Jesosy. Efa baiko omeny Jesosy atsika fanay masina atsika tamin'ny farany tsy tamin'ny farany fa efa 3 fois zay atsika nanao an'izay à chaque fin d'école dia proclamena sy miprofetize ny tenantsikatsika. Zany hoe le lesona azotsika teo avoaka atsika daholo amin'izay andeha hivoaka. Hitanareo rehefa le basketteur zao rehefa ana dia le mifanao ohatr' zao reny tsy haiko ina le teniteneny eo ao mety izy ina ny anaran'ireny. Hitanareo le ay manao cri de guerre eo dia mifampaheryhery tena voaka ny vestiaire amin'izay dia ohatrany hoe tena atsika tsotr'izay tsika maproclame tsika tena lio any Joda mitserona tsara. Amen. Alefaso ary vavaka aloha tsika zay tsika voalefatsika ny manararaoatra ny onction prophétique sy ny bénédiction men'Andriamanitra tsika anatin'ity école ty dia ninina mety olana, ninina mety eritreretinareo hoe hitifitranareo aza mieritreritra azy fa aloha eo Jesosy, reconnaissez Jesosy. Andato ny vavaka fisaoranao no ny tenin'Andriamanitra aloha noho ny fanatrehana zao tsika miditra amin'izay. Ray sarobidy avy amin'ny Jesosy Kristy tonga misaotra Jesosy fa ty toerana anivano ny fiainanay, any tsy fandihanao ny fiainanay avy any ambany lasa tonga ambony, toerana izay elevenao anay indray androany Jesosy fa toerana mahafinaritra ty toerana ty toerana tsara ho anay ny fanatrehanao dia tena tsara indrindra, fanatrehanao dia tena tsara indrindra. Jesosy avy Nazareto
misaotrany amin'ny lehilahy sy vehivavin'andriamanitra zay tonga eto amin'ity toerana ity ny fenoanao ny fanahy masina natsonao ho zanaka ny fenoanao ny hery sy fahefana amin'ny anaran' Jesosy ny rahanao a manababo Frantsa ny rahanao a manambabo any Eropa amin'ny anaran' Jesosy ray sady vita avy amin'ny Jesosy Kristy tompo misaotra amin'ny fanahinao masina zay mikorino to amin'ity toerana ity a ary miasa mahery ny toerany tenanao Jesosy miasa mahery ny otrao miasa mahery ny fanahinao amin'ny anaran'i Jesosy ary efa amin'izay proclamé profetika amin'izay a sokafana ny lalana amin'ny anara mahery ny Jesosy va Nazarety tahaka ny zavatra ny ainan'ny fanatrehan'Andriamanitra ny ainan'ny Josafata tahaka izay ihany koa ny andehanako eto Frantsa amin'ny anaran'i Jesosy ireo zay mitady handrendrika dia ho lava amin'ny anaran'i Jesosy andeha amin'ny anara mahery ny Jesosy hijery fotsiny amin'ny ankavia hijery fotsiny amin'ny ankavanana satria Andriamanitra ny eo anoloako tononoko amin'ny anara mahery ny Jesosy fa ireo vahaolana rehetra dia omen'Andriamanitra ny sagesse omen'Andriamanitra ny intelligence omen'Andriamanitra ny conseil omen'Andriamanitra ihany koa ny connaissance accordé ho anay zany Jesosy accordé ho anay zany satria zany ny fanahinao masina mba hahafahanay mamany olona anay mamany olan'ny olona rehetra amin'ny anaran'i Jesosy satria nomenao anay ny autorité liesy midélie amin'ny anara mahery Jesosy liako ny fahavalo rehetra amin'ny anara mahery Jesosy zay fahavalo rehetra zay mitady hitifitra ny tsirairay avy eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra androany liako amin'ny anara mahery Jesosy va Nazarety tononko ary atsoko dekreteko ny fanafahananao amin'ny anaran'i Jesosy fanafahananao eo ambany zioga Satana fanafahananao any ambadiky ny prison amin'ny anara mahery Jesosy proclameko zany ny anara mahery Jesosy va Nazarety androany dia mirarakopany eto ny fahasoavan'Andriamanitra noho ny fanatrehan'Andriamanitra dia Andriamanitra izy nampanatena fa fanatrehan'Andriamanitra mamoro ny titony ity ka ninona zay banga ao fiainanao dia ho foroniny zany satria Andriamanitra mpamorona ny Andriamanitra ao ny anara mahery Jesosy raha andeha ny anara mahery Jesosy dia miaraka amin'ny anaranao Jesosy dia ampandoahika ny firenena rehetra ampiaiky ny firenena rehetra ny argument rehetra dia hikombombava ny fahendreny zao tontolo zao rehefa hiteny ny zanak'Andriamanitra tsirairay avy eto amin'ity toerana ity amin'ny anaran'i Jesosy rehefa hitory dia anginy ireo fahavalo rehetra ka hitsoaka amin'ny anaran'i Jesosy tahaka ny tamin'ny andron'ny Elia rehefa ny invokena Jesosy rehefa ny invokena Jehovah dia tsy hitany naleam-balina satria tsy sandosandoka zany afaka mitoetra amin'ny anaran'i Jesosy tahaka ny tamin'ny andron'ny Elia ihany koa rehefa teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra noentina amin'ny fanatrehan'Andriamanitra efa noentina niasa teo amin'ny devant ny davina dia ny akohaka ny akaraboky davina amin'ny anaran'i Jesosy rehefa andehanareo dia hikaraboky Satana eo anatrehanareo rehefa andehanareo satria efa olona afaka rehefa olona miavaka rehefa andehanareo dia hanafaka olona maha olona mahafatorany olona amin'ny anara mahery Jesosy rehefa andehanareo dia hitondra lumière ka ny ténèbre dia hitsoaka devant nareo amin'ny anaran'i Jesosy rehefa andetsika dia hivoaka mahery ka iolioly Satana tsika hiazakazaka tahaka ny David fa ho ao anatin'ny Goliath amin'izay le tahotra satria Jehovah momba antsika amin'ny anaran'i Jesosy ary fermentsika izay profetie izay amin'ny anara mahery Jesosy va Nazareta amen raha io misaotra anao zay ny amin'ny fanatrehanao androany misaotra ny amin'ny fanahinao masina misaotra ny amin'ny verset biblique misaotra ny amin'ny parabole misaotra ny amin'ny kasika ao androany misaotra ny amin'ny anjely zay miasa eto amin'ity toerana ity misaotra amin'ireo olona zay manaraka tsy tapaka ao ambadiky ny telefona ao ambadiky ny radio ambadiky ny YouTube raha io misaotra ny amin'ny fanatrehanao miavaka androany misaotra fa ny angatahako aminao Jesosy asio an'le marika manokana andray androany le tsy takatry ny sain'ny olona fa ianao no mahafantatra sy mahita azy dia tsy isy Jesosy Kristy tompo arombaka ny eo am-pelantananao dia zay sy ny fanahinay zany amin'ny anara mahery Jesosy va Nazareta amen fahasoavan'Andriamanitra matoa zao fahasoavan'Andriamanitra matoa zao anareo amen arabao resy tanana ny eo akaikinao farany resy tanana izy dia teneny hoe mandehana fa vahaolana mandehandeha anao aza manao ohatra ny effet domino tsony mianjera ny afa dia mba mianjera koa amen fampilianao hoe andro ny anaranao afaka ekinako alleloia samita in'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen aza